feo dimy. I feel good. Miaraba tompoko. Zaho azy atao tompoko. Manao ianao Atao arany. miaraba sy mivoninahitra izay tiavako ny ao azy. Manao miarabanao. Za tsy ianao. Fa iza ihany arany. Karaha za ataonao ianao dia isy ataoko ialahy. Manahirana be zany fa dia eo miaraba antsika. Ny za moa tsy tena hoe midieto hoe anona fa mba misy manikitika dia hoe zanao mba no dia mba tsy any amin'ilay telefônina fa eto amin'ilay voalohany eto zany. Ka zay ianao na zandriko raha ataona ary dia ataoko hoe zoky ianao satria ajaiko. Zao zoky fidio dia ny aloha azy tomponao. Fa tsy atao hoe zany ataonao tompotompoka sady efa mifanatritsika izao. Aleo mifanondro fotsiny. Aza matahotra raha fa tena atao. Aza matahotra. Tsy nampoizinao hoe ohatra zao rehefa tena mifanaritra. Dia zay raha arabainao hoe manao na daholo. Za tsy daholo. Rehefa miaraka amin'olona vao ao anatin'ny rehetra. Zay misy manontany manao na fahasalamana. Raha mamaly ny olona hoe marary dia inona ny ataonao? Hoe mirary soa anazy. Tokony misy fanampiana hafa fa tsy hoe mirary soa anazy fotsiny. Inona ilay fanampiana? Karaha tsisy kosako. Eto izy. Izy ny tsabono azy ny anaty ala sa ny anaty rindrina efatra. Io any efatra amin'ny voalohany mihitsy ny diso tsika. Efatra amin'ny voalohany mihitsy ny diso. Zao jereo zavatra misy enoy tsara ary eno milamina tsara. Sao dia manao eny tompoko indray ianao. Amin'izao fotoana izao jereo zavatra iainantsika olombelona. Ny ampy izao lasa tsy ampy. Ny tsy ilaina no mihoatra. Mahasoa lasa miompampana. Dia lasa mahafaty indray. Azonao tsara hatreo. Aza vao misimisy kokoa. Safidio izay zavatra hohanina. Ny safidio izay zavatra iainana sy jerena. Ny safidio izay raha monina. Ary na rivotra iainana koa fa mila safidiana. Zay misy io. Nga ino afaka misafidy hoe raha membola izy dia andeha hitsoaka eo. Jereo tsara fa verika ihany tsy ilaina mihoatra izao. Mahasoa miompampana. Lasa mahafaty indray. Ny tsy tokony tehirizina ny mameno trano. Dia mitsijo ny vody andromerika. Misy mihoatra, misy ny tsy manana. Raha ohatra ianao mividy mofo zany dia misy mividy ray ihany roa. Fa misy ny be vola be dia mividy telo izy dia ny atsasany iray no hohanina. Dia firy zany ny tavela. Prix de vente égale prix d'achat plus frais. Dia lasa roso tapany mofo tavela. Zay tsy hiresaka lavitra be fa anjarantsika mijery an'io. Zavatra iainana amin'izao anie zavatra efa tsy manaraka ny laoniny intsony. Jereo ny rano. Efa nanandrana efa rano am-paompy. Na izy maloto na tsy ampy. Fa efa nandalo teny Mahamasina tamin'ny farany herinandro. Na izy mihoatra. Na izy mihoatra. Na izy tsisy. Na izy mihoatra. Mihoatra ihany. Ny rano zany izao jereo. Le maloto mandeha am-paompy ny aloha vola. Fa le maimaimpona indray ny godana be ohatra n'iny. Mety madio. Jereo ny jiro. Fidiana. Maty. Fidiana. Jereo ny plaque solaire. Indray ny ampiasaina nefa Andriamanitra manome masoandro maimaimpona. Dia mifanjakana zao mety hanome kit solaire. Rehefa avy nanome kit solaire. Zay tsy resaka lava be fa zay. Ny ato tsy resaka filozofia fa fiainana fotsiny ny ato. Satria tsika ho diso. Efa diso hatramin'ny voalohany tsika. Jereo masoandro. Manafananao io. Ny rivotra. Iainanao io. Ny orana. Ambolenao sy mahalelonanao io. Ary randray maraina moa. Tonga ny fakturan'Andriamanitra. Dia ahoana. Taratasy telo tonga ao bateau lettre anao. Ndray fakturan'ny masoandro. Ndray fakturan'ny orana. Ndray fakturan'ny rivotra. Dia inona ny ataonao? Sady lafo be zany. Inona indray no ataon'ny fanjakana dia inona indray ny ataontsika menakavy raha izay. Indray tonga ny fakturan'ny masoandro e. Dia inona ny atao? Mangataka amin'ny karana. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana. Amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra e? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Mifandarana nefa dia tsy miala ny zafy. Nefa vahiny, nefa nasa olona. Alasinainy karazana lavilaka misy masabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Vaovao be! Andraminy Gino IC. Zay zava-pisotro manalay taheta
Vite viens me dire natural. Aruna, téléchargeable sur Google Play, acheté et vendé comme jamais auparavant. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergie.com. Miarabatsika rehetra mandalo koa fa salama daholo ndraiky mbola andeha rehefa aveo rehetra vatana fenifiana zany hoe ataontsika opinionista zany na hoe mpaome hevitra eto amin'ny rivotra reny ho ampidiritsika anatin'ny filgoty reny ao zany hira fanoarana efa ao i aparatoka dia efa miditra indray zany iny fa ny anarana iny tsy haitsika hoe rasafidy ohatra raha ohatra ko fantatra ny anarany dia hovaitsika kely ny anarany moa zany vaisary mandekama ohatray dia zay iny zany izy manko ny lohahevitra resahany matetika teny hoe fidio izy Andriamanitra tomponao dia zao dia iny no entsika atao lohahevitra hoe le hoe hotompoina sy ny Andriamanitra tompotopoko izy amin'andro dia mino aho fa izy mpingety sarotiny amin'izany fa sarotiny izy mety hoenjana mana raha hoe nitaky facture mana Andriamanitra amin'le masoandro adihevitra ny miorana ny rivotra iny dia navadiko sketsa oxygène offert adihevitra ny Ramsey Joshua taloha hoe tokony mba mahatsapa manetry tena ihany tsika olombelona satria mafy ny ataontsika samitsika rehefa tsika samitsika nefa rehefa tena mandinika ny fitiavan'Andriamanitra tsika ataontsika Andriamanitra sy izay inotsika manome io zavatra rahaboajanahary rehetra io dia lasa mampalahelo le hoe tsy noavitsika ny zava-maso omen'Andriamanitra nefa izy ara tsy mangataka facture amintsika akory fa raha dinidinihana hoe firy kilowatt moa masoandro isan'andro io fa sofa tsy tany amin'izany satria moa mila zavaty fahadindray nanao le tifatatrinao ny voloko iza fa za mandeha dia miditra amin'ny mahandro ihany rehefa aveo le ty izany voloko oatra ny volon-jakiterina ty tsy ampikasikety kely fotsiny anga le écouteur mahatonga an'io mivantana aloha ny fandaharana zany afaka rahanareo amin'ny page Facebook ny RDJ 910 tipika enina na ny YouTube RDJ FM 96.6 hitanareo jaikjaiko andeha zany jaikjaiko andeha rehefa aveo iny amin'ny latsaka dimy miditra amin'ny ramandro ihany raha ohatra misy ny angam-panahy fa raha ohatra mahafinaritra ny zavatra resanareo dia mihaino raha manirikiry dia dirako amin'ny ankapobeny atsika rehetra zay mbola liana amin'le izy moa zany dia efa mivoaka zany zao ny listra ny fidy ny resaka ballon d'or mahafinaritra ny mampirisika atsika mijery ny fandaharana tahaka ny hoe le grande bouche sy ny fandaharana hoe talent d'Afrique sy ny fandaharana hoe Leyte football club tena miady hevitra mihitsy aho dia ny zavatra tena mipetraka aloha voalohany satria izay ny matematisaka an'io dia resahako tokony hovaina zany ny fototra anaovana ny safidy amin'ny zavatra tahakan'ireny raha izay faharoa lay atao hoe ballon d'or moa satria fanatanjahantena ankafiziny rehetra le izy dia lasa endratrendra daholo ny rehetra atao aorianan'le izy fa tokony misy karazana ballon d'or tena ballon d'or tokony omena ohatra hoe ny goal dia ballon d'or mihitsy le izy dia ny défense ohatra zany neny hoe le izy moa zany tsy inona amin'ny statistika ny mpanafika sy mpamono baolina foana ny lasa ady hevitra amin'ny kapobeny ihany filozofia itondrako ny fomba fankafizana baolina dia ity hoe izaho manokana zay makafy an'i Lionel Messi ary mahafatifaty ahy izy natao amin'ny Barça na ao Paris na any amin'ny Argentine dia tena makafy an'i Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski ary manao salut amin'ireo bandireo amin'ny fahaizany maka espace maka baolina mamono baolina dia mahazo vokatra le ekipa noho izany le ballon d'or zany amiko mahafatifaty iny mahafaty baolina sy ny sisa sarotra ny mampitahany zany satria raha roka no omenao ny fitiavanao amin'ny resaka mozika jazny na mandrakizay dorière tsika hiady hevitra eto tsy maintsy trophée samihafa no tsy maintsy samihafa foana tsy afaka atao an'izay dia no mahatonga le ady hevitra zay manko tsy inona dia misy ny tena mieritreritra fa raha ohatra ka ity le mpanao baolina akafiziny dia tainombo mihitsy le ray nefa ne dia samy izy airy ambony ery ange le izy maly zao dia niaraka nihinana paella tamin'ny fianakaviany Lionel Messi tamin'ny après-midi nandeha nanao baolina izy somary navesapesatra noho tamin'ny alina ka dia ohatra ny baolina ny fanaovan'ny Paris Saint-Germain izay misy ballon d'or anankiroa eny prix Leviachine moa zany ny Donnarumma ny tena ady hevitra lehibe tokony apetrakintsika zany zao dia hoe ny fankafizana
sy ny fomba isafidianana ny tokony fiovana ny fomba fijeren'ny Europeanina sy izao tontolo izao any Afrika. Zay ny adihevitra atao zay ombonako hevitra tanteraka mihitsy satria lany andro tery amin'ny Messi sy ry Lewandowski tery ambony tery sy Benzema. Lany andro be mihitsy. Fa ny tena adihevitra dia ry Edouard Mendy goal ny Sénégal sy goal ny Chelsea. Ny adihevitra dia ny baolina maty sy Mohamed Salah tamin'ny Omaly zay anisan'ny baolina maty tsara indrindra tao anatin'ny taona maro. Ok. Mandram-peo zalahy dia safidiona dia henona. Dia arak'izay aloha zany misy ny lalao Gino la resaha amin'ity anio ity. Ie, misy ny lalao iarahana amin'ny Gino amin'ity anio ity ao anatin'ny fandraisana ny antsonareo dia anankiray ihany no mahazo ny loka aloha satria anankiray foana aloha zany ny Gino ato mandra-pahatapitry ny faharoa, ny fafito, ny fafolo, ny faha-10 ary ny faha-11 volana Desambra vao mifarana ny lalao iarahana amin'ny Gino. Azadino miresaka ny fihetsiketsika polisy mihetsiketsika be mihitsy zareo. Mihetsiketsika tsara. Polisy. Ny olona zany mino fa ho be dia be no avy eo ary ny komisera maly moa zany tsinona ny titoerana lalova komisera na misy asambaran'olon-droa ty. Zaloha tena mampiresika ny olona mihitsy no avy indrindra fa le manana fanontaniana manitikitika anareo ireny eny mihitsy tena tsara anaovanareo an'izy na fanamariana na fanakianana na fanatsarana dia iny tsara anaovana azy. Za zao eny mihitsy rehefa avy eo rehefa vato amin'ny metraka fanontaniana mihitsy zao Larisa hoe ahoana fandehan zao ahoana fandehan zao. Fa tato ato aloha zany le resaka tsy fandriampahalemana mbola fakiko aloha zany dia timboko fakiko zao zaho mbola tsy nahatsangana ny club de lecture club ohatrany hoe groupe mpakafy mamaky boky ohatrany tsy maintsy ho ataoko ihany zay na efa misy ao dia hidirako ny mpakafy mamaky boky ohatrany hoe le makafy mitaingina train zany zay mbola tsy tahatsangana mihitsy. Ny any série na lalako an'izy voalohany rakoty Largo Winch zany hoe ny mahafinaritra amin'ny Largo Winch dia ny sary ao anatiny sy ny tantara zay ahafahantsika miaina ny tontolon'ny bizina, ny tontolon'ny fitaka, ny tontolon'ny politika samihafa isan-karazany. Largo Winch mezaka manangona ka zay manana afaka baby-kontaktana amin'ny MP fa misy maromaro mbola tsy henanako anatin'le. La iny série iny reny dia alerte Cobra moa zao ny jerenay foana. Any dia nisy Larisa? Anisy nanontany farany satria ny aro namako manohana ny fandaharana. Alina feon'osana. Ny aro nama manohana ny fandaharana dia ny fomba fanoratra an'le ny fanoratana an'le arona HAN2O NAH. Zay mbola mahazo ny teny. Ho an'izay mankafy sinema efa mivoaka koa zao le Gucci ao amin'ireny salle de cinéma reny. Jere daholo satria Lady Gaga sy Adam Driver milalao azy. Total Energy ihany koa manohana ny fandaharana ary ny Orange Madagascar dia ny Softy ary ny Gino mazava ho azy efa loma koty miaraka amintsika ao anatina lalao. Fa mahakasika an'izay aloha Resa mba resaka mahakasika resaka tsy fandriampahalemana kely satria amin'izao tena mbola maro ny olona mitarenana izy io. Raha nijery vaovao zay ireo tamin'ny aina manjery Ravavy tamin'ny alina dia nisy olona tratran'ny niaran'izany tsy fandriampahalemana izany teny Karoba teny Tanjombato dia nisy namana koa voalina nisy nanafy ao ny tranony teny Soamanandrariny teny Mahazo. Zany zany ilazana tena mbola enjana be mihitsy resaka tsy fandriampahalemana ka tokony hoe fiaraha-mieta ny tsirairay ngamba ny tena hoe ilaina ao anatin'izy satria hoe tsy mpitandro filaminana rery moa zany tena hoe tokony antsoroka an'izy io fa iza koa vahoaka rehetra zany ny keo hoe miara-miasa ary tokony hoe rehefa mba miantso koa ny olona dia mba hoe tonga amin'ilay fotoana tokony ilana azy iny. No atakena Argodary. Iny ny mpitandro filaminana zany tena tompony ndraikitra voalohany. Zany voalohany. hoe miara-mivoaka raha ohatra zany hoe misy fanafiana amina trano anankiray dia miara-mivoaka ny olona rehetra. Izay ny tiako tenena mba hoe firaisan-kina satria manko misy fotoana le olona mbola eo ampiandrasana le mpitandro filaminana vao avy aloha no miantso vonjeo fa le manodidina aloha tsisy miakapobeny kosa aloha asa mitandro filaminana tena hoe zay aloha satria araky ny miarapabadaka araky ny filamatra zay hoe miara-mivahoaka sy ny fananany dia tokony hoe zay mihitsy ny aloha zany amin'ny ankapobeny ny isan-jato misy kokoa zany makany amin'ny hoe mpitandro filaminana. Tsy laviko aloha zay teny Larisa zay fa le hoe eo ampiandrasana an'izy fotsiny zany any tiako atongavana hoe tokony misy fiaraha-mietany tsirairay satria le tery Karobata le tery Tanjombato zao lehilahy teo amin'ny 9-10 taona teo le maty dia mbola maty tanora zany tsy tena mbola ao anatin'ny tena hoe fahatandrana tanteraka fa le taria Soamanandrariny indray moa tsy haiko hoe inona avy aloha zavatra lasa atao tratra ve le mpangalatra sa tsy vao tamaraina teo vao omaly alina le izy zany. Zany angidy zavatra alefany atao tato amin'ny FB fotsiny nahitanao an'izany. Efa firy alina ary ihany zany nanao direct moa izy avy eo
nampiseho an'le zao avy ny zavatra anina tao ny varavarakely potika sady ry tondra zareo baraminina ry lerony tsony mihitsiny tsy fa mifidy tsapatsapainy mihitsy. daholo fotsiny hoe izany trano moramora voaina inona zavatra afaka alainao amina tokantrano anankiray lasa hoe tsy mahita tory foana zany lasa ohatran'ny hoe mitaditady manao sinana mpanan-karena zany ny olona tsy mahita tory mpanao alabotry zany le manao hoe mitsapatsapa ohatry ireny Mitsapatsapa. le tena fanafiana be fanafiana be le tena gangster zany ireny le efa miainga amina resaka étude misy étude zany efa ataondry zareo alohan'ny anafiany hoe andeha hanafika hatreny amin'ny godady zay a ka za zany ka misy zavatra ohatran'izao a misy zavatra ohatran'izao a hatramina herinandro meloa eo zany misy soksa azo ihany koa avy amina olona akaiky amin'le tokantrano herinandro na ray volana melo eo ny jiola dia efa manao ny étude rehetrarehetra hoe isaky ny amin'ny firy godara miditra ao an-trano a ohatra ny ahoana ny fomba fidiranao amin'ny inona ny fiarananany iny hoentiny iny vezivezy eo manamoto koa ve iny ohatran'izay mba tsy isiny Sa mandeha lay double fatsony fanafiana hoe tsentsina foana ve nitaly eo andravoana dalonda ninay koa mbola tsetsina izay koa ta mbola tsetsina foana le andravoangetsinana fa zany hoe elo misantsana le fitaraina teto fa tena mbola tsetsina foana mihitsy le tatatra ao andravoangetsinananao tonga masina fijerena bady akamo dia isan'ny zavatra ihany koa fataon'ny jiola rehefa miditra anaty fanafiana ohatr'izao a ka manakaiky le hoe tady ho tratrany hoe matoa tratrany mpitandro filaminana dia matetika ireo jiola no mifampitolaka zany zay mifilazana azy misy mamadika mission anatiny ao sady enjana amina fanafiana amin'izao koa bady akamo efa lasa miaro hoe fanolanana le izy nisy fotoana tany amin'ny taona 12 13 sy 14 tany hoany a enjana be mihitsy isaky ny manafika zala dia misy fanolanana foana isaky ny manafika zala dia miampy fanolanana foana nisy hatramin'ny efa raha vitaina fotsiny aloha zay tokony atao dia mba efa tsy ary zay indrindra ary ireo listany jiola ireo saika efa hain'ny mpitandro filaminana hoe ihany ny ty manafika ty misy fanafiana ohatry trompindray mivoanjo manao an'io trompiny rain'le kely rain'le kely manao an'io ramanonaka manao an'io na i ramanonaka manao an'io na i ramofo baolina ty prof tao amin'la 5 tany fotoanandro fa ty zao rainy dokam-barotra ty rainy doka ty Etoan'ny Shell ny fiainanao mandritry ny herintaona karaha miherintaona ho anareo mivady hofatrano herintaona solika herintaona écolage herintaona ho an'ny zanakareo jiro sy rano herintaona fiahina ara-pahasalamana herintaona ary fiantsenana maimaim-pona amin'ny grande surface mandritry ny herintaona omeny Shell maimaim-pona avokoa izany rehetra izany mandritry ny taona 2024 manjifa solika 10 000 ariary amin'ny alalan'ny carte Shell na visa ary arotsay ao anaty vata ny tapakila misy ny anaranao sy laharana findainao ho fandraisana anjara amin'ny fisarihana ny fepetry ny tolotra dia hitanao amin'ny www.shell.mg. Les idées ont besoin d'énergie pour grandir. C'est pourquoi Total Energy lance le challenge Start-upper de l'année. Tentez de gagner une dotation financière, une visibilité médiatique et un accompagnement personnalisé pour votre projet. Un jury local récompensera le meilleur projet de création d'entreprise, la meilleure start-up de moins de 3 ans et la meilleure entrepreneuse. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses dans votre pays? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergy.com. J'ai 15 secondes pour vous dire comment acheter, vendre, livrer vos produits facilement, se faire livrer à Tana ou en province. C'est bientôt Noël. Un vide-dressing ou un vide-grenier s'impose. Mieux encore, votre boutique en ligne super visible par tous. Aruna, téléchargeable sur Google Play, achetez et vendez comme jamais auparavant. Faloatra fahinana farilaka hono izy tsy azonareo efa miteny sady ny zanako sady mitombo sary no miamatsily saina isan'andro vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka manampy ihany koa zany no farilaka mora karakaraina efa ho 15 taona zao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy olovain'ny taranaka fara-madinika Sotra farilaka mitombo ampifaliana misy amin'ny tsirony vanille sy banane tonga
indray ny collection vaovao gasy stylé atolotra sy aigle d'or atsika novolavolain'ilay styliste feno talenta sarika raha fanetana posika gasigasy tsara misy modely maro isafidianana vita amin'ny hoditra zato isanjato efa hitanao manerana ny magazay aigle d'or mahazatra anao ary tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram aigle d'or Madagascar e aigle d'or miaraka amiko isanandro ary efa matsiro be zany fety ato zany a rehefa eo ange ny paty matsiro akoho milay foana e akoho laim-bohitra fa crevette koa tena masaka pensa be na crevette na légume samy eo forme tsara ka ary misy tsara ry anao fa tsy omsony ny toerana tsy le zay koa rangama te style plan nouille matsiro salona ihany ho antena norme na tsiro akoho na crevette na légume na omby mety aminao tsara ry nouille matsiro salona rehefa nona e na ny vidiny koa aza poinsa be nouille matsiro Blue Christmas miaraka amin'ny Tecno ny faharoapolo ny volana novambra 2024 ka hatramin'ny fahavalo ny volana janoary 2024 mividiana smartphone toy ny Spark 7 série, Spark Go, Pop 5 série izay amin'ny vidiny manomboka ny 285 000 ariary ary mandraisa anjara amin'ny fisarihany izay mety azahoana moto télé écran plat 43 pouces iray ary subwoofer anankiroa tsy izay ihany fa sady mahazo cadeau fahatsiarovana toy ny power bank, good, sac banane na bloc-note avy amin'ny Tecno ihany koa ianao amin'ny smartphone izay tsy vainao ka manatonaingana ary eny amin'ny shop Tecno akaiky anao fa fizarana tsy misy ohatry ty Tecno, expect more. Salut, joyeux anniversaire. Mandina sy malamalama ery any antary any lasany e Rasoir Bic ihany akino ampiasay koa sady maranitra tsara ny maharitra ny Rasoir Bic ho anao vehivavy koa efa misy Rasoir Bic anatokana ho anao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao Rasoir Bic ihany ampiasaina e isanandro Menay karaiso ny fiovana Baobab plus no anome anao izany Baobab plus no anome anao finday amin'le marika tsy mety voavidinao hatray smartphone natolotray mety aminao satria ianao ty fahalalana mifandray sy milalao tsy olana raha tsy voalohanao zao de zao fa aloha avy tsikelikely raha zay ianao zay atao ny smartphone de azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 20 200 ariary isan-kerinandro antsy larana 034 11 373 39 Baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra fantatrao ve fa misy pneu tsara sy mifanaraka amin'ny teti-bolanao tena matitra ve mbola tsy hainao marina ny pneu Nankang tena azo itokisana matanjaka ary maharitra Nankang maro isafidianana ho an'ny fiara rehetra toy ny fiara fitaterana taxi be 4x4 fiara tsotra camion moto ary scooter na ho an'ireo mpifaninana aza sady afaka jifanao eny amin'ny mpanjara sy mpivarotra pneu manerana ny nosy mendrika ho anao ny Nankang mahafeky raha mahazo anazy egny e tsy hitako koza raha tokony ataoko zahay tsy amany vadiko vola nefa za tsy keny miasa tonga an-tragno mbola ady lava za madinika mijaly mba tsapanao ny amin'ny tombo foana ny tranga sy karazana herisetra keto amintsika herisetra rabatana herisetra ra-tsaigna herisetra ra ekonomika herisetra ra-pananahana aza mizaha foana koa mahita trangan-draha karan'izany mandrasa andraikitra fantaro fa voararany lalàna ny fagnanaovana herisetra na ara-batana na ara-ekonomika na ara-tsaigny indrindra fa ara-pananahana manantsova malaky ny 147 na ny 113 fa tsy maintsy misy ny fandraisana an-tagnana ory fianakaviano kamarady jiaby piaramony ry malagasy andotsika iaraiady amin'ny herisetra oka zay ny herisetra Vaovao be andraminy Gino IC zay zava-pisotro manana hetaheta vita avy amin'ny dité natoraly azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja Madagascar Entreprise Développement sy ny tetika asa tany mafy manolotra anao etsika ketrika skanja ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny 2, 3 ary 4 Desambra fidirana eo ampitany Gastropizza hitanao ao torohevitra mikasika ny fidirana amin'ny sehatry ny asa karazana asa sy sehatra asa maro ireo fahaiza-manao ilaina amin'izany tsy misy vidim-pidirana sponsor officiel CNAPS sponsor Société Générale Madagascar
Partenaire officiel, Peace Building Fund, ONG SAF FZKM, Association Mira Ein, Dinkasrinch One Vevav. Fety farantaona sahady miaraka amin'ny Cosmos. Mividiana entana manerana magasin Cosmos na ao amin'ny tranokala www.cosmos.mg hatramin'ny 10 janoary 2024 ary mandray sanjara amin'ny tombola amin'ny farantaona fa mety ianao no anisan'ny tsara vitana amin'ireo olona 4 amin'ireo lokinina manova maimaim-poana ny entana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahininao manomboka 100,000 ariary ny entana jifainao ary arakaraka ny vidiananao no mampitombo ny vitanao satria mahazo tika iray isaky ny vidy entana tetina 500,000 ariary. Akoatr'izay, misy ny promotion fanomanana ny fety izay ahafahanao misitrika fihenam-bidy hatramin'ny 10% isan-jato. Cosmos, votre partenaire de confiance. Et les prix augmentent tout le temps. Mais où est-ce qu'on peut encore trouver des prix bas en ce moment? Kibo vous ouvre ses portes avec des prix hyper bas toute l'année. Particulier, Kibo. Professionnel, Kibo. Revendeur, c'est Kibo. Vos courses au quotidien, trouvez-les chez Kibo. Plusieurs marques disponibles avec des milliers d'articles au choix. Vous ne pouvez pas venir chez Kibo? Kibo peut venir à vous. Commandez en ligne sur www.kibo.mg et Kibo s'occupe de la livraison. Kibo, Mourara dans l'Arbi, près de Sanifer. Soyez malins, les mêmes courses à prix plus bas. Kibo, je gagne gros. Andao ifety miaraka amin'ny Itel amin'ny Itel Christmas. Mandritry ny volana Desambra dia manome fahafapo anao ny Itel ka ireo rehetra mividy smartphone dia mahazo cadeau avy amin'ny Itel. Makane sary eny amin'ireo revendeur Itel ary manjifa smartphone toy ny P37, A37, A56 sy ny 6 fa efa miandry ianao ny fanomezana avy amin'ny Itel. Itel dia mirary Christmas farantaona mahafinaritra ho antsika mianakavy. Itel, enjoy better life. Ary tonga sady neny zany ao aloha pika anao saotra kia dessert glacé misy truffe chocolat le tena tiako misy pain d'épices de papelika koa sakafontsika amin'ity fety ty daholo ireo foie gras papelika farci de bûche dessert reto ny vomboandry fa nandeha mitety tsena mihitsy zany ianao nividy an'ireo tonga dia tao amin'ny leader price daholo ireo ohatran'ny mahazatra ao sady tsara ny entana amin'ny vidy mirary voky tsara daholo zany tsika amin'ity fety ty surprise Metriam jifa ao an-trano ny tsara indrindra sira vovony tafy maina tsara sy voatoto tsara ary mora levona masira kokoa misy fliora sy iode tsara ho an'ny fahasalamana isan'andro ireo vokatra tafy dia miaraka aminao programme intégré d'assainissement d'Antananarivo te hiala amin'izao rano miakatra isaky ny avona amin'izao dia hoe tsy atao avy mihitsy ve zany ny orana tsy hitanao ve sotra kely nefa vaolatsika fakoaritsika ao anaty kanalany tsy mampikirina ny rano maloto izany mahatsetsina azy ohatry ny kanala Andriatany izany hoe raha ny amin'ny toerana voatokana zany isika ny manary fako dia mivao azy ny olana miasa ny kanaly velomy marotondradrano dia madio ny tanàna tandremo mahavoasasa ny fanariana fako ao anaty kanaly Hoantsika edito sy ny fatra manodidina eno tsara danso fety spectacle goavana miaraka amin'ny maly Uga Tuki Just everyone Idreo Adie Saigon Retro Businessman Ramula favori À la 5 décembre 2021 Domini terrain 34 Manovka amin'ny folo ramarena mandraparivoniandro Vidiran 10,000 ariary Panentany kilatsaka Orchestre Tjofa Spectacle amin'ny tolajovokatiny lava maro e 12 taona mihoatra ve ianao nanirina ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus aza misalasala azy manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy mitondra karapanondro tongava va tombontsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika aza hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus arovako ny tenako arovako koa ny hafa anao vaksiny maimaim-poana tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny Madagascar manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miaramita no samy salama, miaramita ny miady amin'ny coronavirus. Canal+, disponible n'importe où à Madagascar.
Vous êtes à la recherche d'une perceuse? M-Top, c'est la meilleure des perceuses. M-Top, la perfection dans l'outillage. Lero! Efa misokatra ny toerana fanaovana vaksiny miaro amin'ny coronavirus. Manaova vaksiny amin'ny toerana akaiky anao indrindra na antsoiny 910. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Amin'ny valo ora eto amin'ny RDJ enina amby sivifolo teboka enina. Tonga somatsara indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao tsika amin'ity maraina ny 2 Desambra 2024 ity ko manasantsika rehetra ary anaraka izany fampahalalam-baovao izany hatramin'ny farany. Tontolon'ny fitanterana no ndeha anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao maraina izao manoloana amin'ny fiakarana hita indray amin'ny resaka aretina Covid-19 eto Madagasikara dia nandray fipetra ny fanjakana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra izay notanterahana omaly fa dia mikatona amin'ny Afrika Atsimo mandritra ny fotoana tsy voafetra ny abakabaky Madagasikara. Izany moa dia fanamafisana ny fiarovana amin'ity fiparitahan'ny variant Omicron izay efa hita fa miparitaka amin'ny firenena maro manerana ny Afrika ity ka isan'izany i Afrika Atsimo izay ambara fa loharano ny poiran'ity variant Omicron ity. Eo amin'ny resaka politika anio sy rahampitso no totosaina etsy amin'ny CCI Ivato ny fifanatrehana eo amin'ny solombavambahoaka sy ny gouvernemanta. Anomboka amin'ny 10 ora amin'ity maraina ity izany fifanatrehana izany noferana ho 10 minitra isaky ny solombavambahoaka ny fandraisam-pitenenana ametrahana fanontaniana amin'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Araka ny loharanom-baovao hatrany dia isan'ny andrasan'ireo solombavambahoaka mafy ny fandalovan'ny ministry ny raharaham-bahiny eny amin'ny zany fionany eo amin'ny solombavambahoaka sy ny mpikambana amin'ny gouvernemanta zany saingy ity farany anefa raha ny voalaza dia tsy eto an-toerana fa lasana mitahiraka any andafiny rika. Janona eo amin'izay politika izay ihany isika totosa omaly ny fianianan'ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny voamera mahaleo tena ny fifidianana na ny CENI tetsy amin'ny fitsarana tampony no nanaovana izany lalonana izany ary tonga nanatrika izany ny filohan'ny Repoblika sy ireo filohan'ny androm-panjakana maro eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Araka ny faritan'ny lalàna moa dia tokony afaka 3 andro raha ilandrindra dia tsy maintsy hiatrika fivorimbe tsy ara-potoana izay ny zoky olona indrindra no mitarika izany fotoana izany ry zareo eo anivon'ny CENI. Misy 7 mirahalahy mianaka moa izany mpikambana vaovao eo anivon'ny CENI izany. Izany amin'izay resaka politika sy mifandraika amina tolo-dalàna izay ihany itsika mahakasika an'ilay tolo-dalàna manodidina ny tsy fahazonana manala ny voaka ny fikasana anala ilay voaka tsy nirina zany dia mitsipaka tanteraka izay mety fieritreretana fanalana voaka na nirina io na tsy nirina io na misy ny antony na tsy misy ny antony ry zareo anivon'ny FFKM nandritra ny fanambarana izay nataon'izy efatra mirahalahy filopitarika izany FFKM izany tamin'izany no nanambaran'izy ireo fa an'Andriamanitra ny aina ka izy no mandahatra izany ary izay no antony tsy haneken'izy ireo an'ity tolo-dalàna ity. Eo amin'ny pejin'ny kolotsaina sy ny toe-karena miara-dalana ny Fairworks dia anatanteraka ilay atao hoe Christmas Town izay ho tosaina ny talata 20 Desambra ka hatramin'ny 20 Desambra izao etsy amin'ny canal Olympia no anaovan'izy ireo izany. Maro ny hetsika ho hita mandritra an'izany Christmas Town izany toy ny varotra fampiratiana, isy ihany koa ny rindran-kira, isy ihany koa ny fandefasana horonan-tsary, fifaninanana maro samihafa. Fa ny tena isan'ny ampiavaka ity hetsika ity dia ny famerenana ho fantatry ny ankizy malagasy indrindra ny fitantarana ny angano satria dia ambara ny mpikarakara ny hetsika fa isan'ny tantara iray alalana ny izy azy izany malagasy ny malagasy izany fitantarana angano izany ka dia isy ny fanatotosana izany mandritra an'io Christmas Town izay ho tanterahana etsy Andotampenaka io.
Tontolon'ny fanatanjahantena no amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Be ny asa vita nandritra ny taom-piasana farany teo hoy Ramatoa Norolalao Andriamahazo izay filohan'ny malagasy ny atletisma amperinasa amin'izao fotoan'izao ary mbola vonona ny hilatsaka ao amin'ny fifidianana amin'ny asabotsy izao miaraka amin'ny ekipa izay ho tarehany saingy ihany koa nefa ny aiky ihany koa i Ramatoa Norolalao fa nisy ihany koa ny tsy vita izay noho ny afitsiky ny valanaretina Covid-19 eo ihany koa ny fahasombany ny fitaovana enti-miasa eo anivon'izany atletisma izany toy ny pista ka mampiena tanteraka ny vokatry ny azon'ny atleta malagasy manantena ozy fa ny taom-pilalaovana manaraka dia ho jeren'ny fanjakana akaiky ny mahakasika an'ity resaka fampitaovana ny atletisma ity ary mba hahiverina amin'ny toerana izany tontolo ny atletisma eto Madagasikara izany. Isan'ny nonitsindriny ihany koa moa nandritra ny tafafohy ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety teto amin'ny Onier DJ ny mahakasika ny vokatra azon'ny atleta tao anatin'izay efa-taona faran'izay raha tsy tanisa afa-tsy ny medaily volamena nandritra ny lalao nosy nandritra ny lalao ny CGSOI ny record vaovao nandritra ny fifaninanana iraisam-pirenena izay azon'ny atleta malagasy. Ankasitrahako anao tompoko lasy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity maraina ity mahandry sy mpandiaka marandrianabo no niarana nomana sy nanolotra izany ho anareo manasa antsika hatrany anjoy tsy tapaka ny fandarana rivotra eto amin'ny RDJ 4:40 mandra-piresaka tompoko lasy tompoko vavy. Seria. Leo be. Rivo baovao. Tsy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Tena aleo mifona rehefa tena mifona tamin'ny zatra teneniko teo. Tsy fantatrareo zatra teneniko teo fa mifona fotsiny amin'ny zatra teneniko teo. Mahafinaritra raha ty aposta skik ty. Tena marina. Sany raniny atsy tena rehefa tampatra zany hoe abasy niny dia abany abany na hoe ny basy fa miarabantsika menakavy indrindraindrindra zampiaino miarabaina tsy maty foamanaina fa dia mahafaty Mahafaty tena miteny sy miverina manentana fa dia mahagaga ihany io. Efa ela isika teto no tsika moa zany mpisitrisitona laky loatra foana dia misy miaino aloha tsisy miaino aloha tsisy miaino aloha tapitapy koa tonga dia tataitra be avy hatrany mihitsy miteny zao tsika teto hoe tsy maninona le manao vaksiny aza dredrahana ny olona manao ary aza mbanina ny olona tsy manao fa tazomy ny hevitrinareo dia zay fa zahay fotsiny amin'ny adidy izay fantatra fa tokony ho ataonay dia manentana zahay manaova vaksiny dia eo no miteny hoe io nge zao mananina tsy miditra amin'izany fa manaova vaksiny fa raha betsaka dia betsaka tsika no manao vaksiny dia miaina ny fivezivezin'ny valana rehetra iny zay mihitsy ilasaika olazaiko teo misaotra leskodara tsy nampoziko hoe any latsara dia zay koa misitona lakilosy ihany koa zany zay eto le mikasika an'le hoe maro ny ankizy ny tanora lasa mampiasa ilay rongony mahery vaika tena zao le izy vao mahay mitombo be dia be mihitsy ka tsy ho tsiny angamany raha manentana ny ray aman-dreny hoe jereo le ankizy jereo ny sandriny eo amin'ilay lalan-drah eo amin'ny sandriny eo neny kodara moa zany misy ny fanteboka roa fotsiny jereo ny sandriny fa mahavarina mihitsy ny hoe neny sasany zany dia andro tena mahafana be io dia manao akanjo lavatanana ohatry ny te hanaovako ty andro mafana be satria zay le anafenana antsika kely io zany atoroko daholo aloha zany le zatra tokony ho jerena eo amin'ny fe eo amin'ny fe ohatra misy lalan-drah be zay eo amin'ny sandriny tena be dia be dia eo anelanelan'ny akibe tongotra eo zany simorondava rio tena rehefa tena rakotra farany izy efa mety lavaka asisinitra lany io daholo misy akaiky lalan-drah dia asisiny an'io anatsofoany an'io daholo rehefa tena rakotra le bandy kely omaly moa zany dia tsy tahotra tsy enatra dia sahinao maro
masomason'olona mahipetsapetsaka io zay dia alainy le zavatra zay dia dorany a dia ataony eo amin'ny orina ao tena tsy tahotra tsenatra mihitsy dia ny tena moa amina petako amin'ny toeram-baray aman-dreny tsy maintsy miteny any aloha zany na le sipakely iny fotsiny tsy dadany tena izy hoe mampalahelo anahy mijery an'ilay hoe reny dia efa manao asasady fa izy io a tena le tile zao le miparitaka zao ty pas de gamme le izy zany hoe nampipina zavatra le izy a ho lasa mora jifaina nefa mahery le mahery fa mahafaty io a mahery tena io tena mahafaty mahafaty tena miala tsiny saky tena ray maso valo hitanareo tsina zany le raha le fohana n'izy na le tsindronona na le trohana fa le ambony karazana le avoavo karazana reny a avorazany reny indray a ao am'le mipipika ny lohan-draka zay no farany am'ireny fa le anankiray ty tony de maty tsisy hevitra ary nefa misy hoe breuvage moa zany ny anaran'le fa nasitranana anazy io hoe breuvage fa sarotra sitranana be reny ny antony a rehefa sitranana reny a dia manao an'le crise ny ankizy fa amin'ny fomba fanasitranana dia omena izy aloha omena izy a fa ahena tsikelikely satria tsy izy zakanao ary tsy zakany mihitsy a iny ilay manao crise ka iny dia mbola tsy tonga amin'io ny ankizy jereo ihany ny ankizy misy moa le lazaintsika teto hoe miala ao an-trano izy akanjo fotsifotsy miverinao izy blouson menamena ianao tsy tonga saina mihitsy ahoana satria ianao tsy manara-maso azy dia nefa zany ary zavatra ngeza be hita maso a fa vao mainka hoe zavatra tsy hita maso ohatran'irele mitsindrona sy misnify sy ny mifoky reny nga reny hita maso fa jereo ihany ny ankizika za tena za izy teny menada tena misarika misarika ny sain'ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao a ahoana ny fomba entina anakanana ny ankizy tsy amin'izao fotoana izao tsy handray an'io zavatra io miainga amin'ny fampiresahana aloha tena resao izy ao an-trano ampahafantarana azy ny lafiratsiny mihitsy an'io zavatra io ny olana le fitentsika eto mantsy le hoe aza ampiasaina mihitsy ny voambolana hoe tsy maintsy sy ny tsy azo fa aza vao tena aza vao anazy hoe ty aloha tena hoentiko amin'le fomba fiteny tsy hoe ty fohany daty ty aza fohana mihitsy ty moly ty jamala ty zavatra ty a zao nge ny lafiratsiny ty ny zavatra misy mantsy eny anivon'ny fiarahamonina fitabitra eo miainga eo amin'ny samy tanora ndriangy rehefa mandray mahatonga ny andra maika tsisy ka mihitsy tsisy voaka mihitsy ndriangy rehefa mandray an'io to de sambatsabe to de lamma be adiny daholo tsy tandreo ohatra milay be ve zany efa tena miteny anareo tsy mikoloty ary ndisy idiran'nyrivotra fa tsy le androany sy rapitso angeny tsy le fahasambaranao adiny ray adiny roa ngeny io fa jereo nefa io io teneniny dada vao teo io fa tena tonga de tsy miany any amin'ny teny fa mahafaty io ary tsy mamela satria anao be deaibe ary raha miakatra raha ny dozin'le tadavina mitady zavatra be deaibe mitady zavatra be deaibe io raha vao miakatra ny dozin'le zavatra tadiavina raha vao tena mandeha makany amin'le hoe pilsa cocaïne ianao na pilsa héroïne ny tadavinao a misy zavatra be deaibe condition be deaibe tadavina ireny zavatra reny na ny hanina hohaninao ary dia manjary lasa mampanita-tsaina ianao tonga ao an-trano a ny sakafo homaninao an-trano vary sy laoka fotsiny nefa le zavatra ao anaty vatanao mety mitady zavatra be deaibe dia lasa manita-tsaina ianao ao anatin'le izy mifara mety sanatria hoe angalatra sy ny sisa fa tsy janona ntsony eo amina resaka kirevirevoka ny anahy tena ny ray aman-dreny no taniko voalohany mifampiresaha dia araka ny tenin'ny Erika iny aza miainga amin'le hoe tsy azo atao io fa tena hampahalalao hoe ty zavatra tiany rakizy ka zao e fa ny olana ray aman-dreny amin'izao koa nge ny olantsika ray aman-dreny amin'izao e tsy manam-potoana iresahana am'le ka le fitadavana dolo ny teny ray aman-dreny zay mbola sina mitady vola nefa le miaraka mifampitaiza amin'ny ray aman-dreny dia mifampiresaka misy maromaro ny ray aman-dreny dia mifampiresaka hoe ahoana ny atao a misy milaza ny olana sy ny rehetrarehetra dia mahavariana foana rehefa mieny hoe zay miala maraina dia tsy mody raha tsy alina
iny zany afaka atao hoe zay le antonasa fa sabotsy sy lady am'izay arany metseny zay sabotsy maraina de sabotsy hariva manao sport de lady maraina mivavaka de lady hariva makaina de zany torizako hoe fa tsy manana fotoana ve na kely ara mba ifampiresahana amin'ny ankizy tsisy mihitsy ve na ataontsika hoe maraina be na atoandro na le sabotsy sy lady io mihitsy tsisy ve alohan'ny anaovana sport aoriana fanaovana sport mba miresaka amin'ny ankizy fa ny ankizy de mipetraka ao amin'ny mpanampy de ao reo zay fa ny sasany manana dadabe sy bebe no mbola voara-maso ny dadabe sy bebe lasa hoe mbola maraka koa le dadabe sy bebe maraka dadabe sy bebe tena za vo am'izany le ty losa fa raha ohatra ke mbola misy anankiray le am'le ray aman-dreny ao de tsy maninona fa tokony mba misy mandatena kely kosa aloha de fampirisihana rehefa mba le fotoana fialan-tsasatra ireny miaraha amin'ny ankizy mandeha na de tsy mandeha zareo fa na eo ambany vohatra ary fa le miaraka ny zava-dehibe mba mifantarana hoe ahoana ary reto zanako reto inona ny filany inona ny ilainy de inona ny marary azy sy ny rehetrarehetra fa rehefa avy eo izy hitanao ery hoe tena le zanaka elange mamitapina atsy de zay vao mikoropaka rehefa avy eo ohatr' zany le hoe tena dada enfin na raha be le izy lany zanako attends dada attends izy zany le miteny am'tena dada enfin zay la tena kofoay zay la tena io tonga de alefa misy kiatsy amin'ny anazy zany manika veritsika ovina manaraka klefa mbola marary be zany le izy misy le nisy bandy anankiray apikapary animateur zay nanao an'izao izy le tam'le de arapaina zany anareo mpivady fa de mpivady anareo zao dia araky ny fomba ny tsodrany razana moa manao hoe miteraha fitolaha lasa sarim-bavy de tesitra be le ray aman-dreny mifampitoery zay tenen'ny Eric zay omaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny sida takony iny koa zao le sotona laklosina le saika mbola ampikoleteny fa tsy hoe fanitenen'olo izy de alefaso takony omicron moa sida am'izao fotoana zao takony variant takony covid omicron sy ny covid Afrique du Sud rery isan'ny tao zany nahitana ny angany fa efa Europe efa angany Emmanuel moa Omicron. Macron. Azafady. Efa zay mampikorapaka antsika hoe aloha katony aloha sisy tany miazo ny Afrika Atsimo, dia ny zavatra nisy zany tsikaritra fa tsy mitsaha mitombo na de tsy mirongatra ara ny tany fitondrana antsimokaretina sida eto Madagasikara, VIH sida. Ny antony mahatonga an'izany de tena ambara ny fomba ofisialy fa tsy mamenatra zay nambara nandritrin'ny fanadihadiana natao tetsy moa zany fa ny fiarahany lahy sy ny lahy sy ny fiarahany vavy sy ny vavy le vavy sy ny vavy tsy tena lahy sy ny mampirongatra anio fiakaran'ny tany fitondrana antsimokaretina. Raha mahita le mpira amerikana taloha reny any bady akamy misy reny nahafaty any zalahy reny io resaka anina io. Izy tsy hoe tena mbola hita ny tena fanafody mamono fa azo tsaboina. Azo tsaboina fotsiny ny sida zany vao inonao zany fantatra fa hoe positif iny de azo atao ny mitsabo ny sida, misy ny fanafody hoaninao tsy mampitombo intsony an'ilay virus eo anatinao zay mety apiena mety ho foana. Tiako be ny fijerinao anahy. Apiena de ny farany lina bengy izy rava hiala ao anatinao le sida. Ny fahantrana tena antony lehibe indrindra. Fahantrana satria nohony tsy fananana de lasa mitady vola ny olona de io ny zavatra hitany fahaingana fa nampirikoditra na hitan'ilay fanadihadiana nataon'ilay fahita lavitra omaly ary de mijoro tokory zareo ary de antanina mihitsy maro de maro tena zay neza tamin'izao ny Frantsa taloha fa maila izy de rava indray ny sasany de ireo zay ireo be de be fa abetsaka zany eo amin'ny toerana anankiray
zay fantatsika hoe aiza le izy a tsy atao tsara lalàna aloha nisy fotoana raha fa tena mienjana vehivavy be deabe no anontaniany otra misary anery iny le zavatra ny tena mahitsy de any le toerana de zay ny valy tenitenen'le olona de ozy izy hoe zahay ireo ozy izy a manano tena ny be deabe ary mamelona zana mamelona zaza de ahoana ary ny fomba milomana anazy fa zay tsy manana asa vava homana tena iny zay mpivarotra ihany fa mpivarotra mandeha varotra tsisy patanty varotra mandehandeha varotra tsisy patanty ozy mahay anareo sy vavy varotra tsisy patanty de mampalahelo le zavatra mitranga satria tena io zany no mamparitaka fa niezaka any zareo zany nanazava hoe fa ny sasany aminay a tsy manaiky mihitsy a raha tsy misy kapaty fa misy fa izy nge le tena manimba ny asany ange de ndray de zao rerike misy le manaiky mandeha am'izao fotsiny ka le sasany manao hoe za tsy mampiasa an'izany fa za matoko izy zany nge le tao hoe za le mandeha am'izao fotsiny ary ry zareo mifankalala ry misy nouveau venu ry misy arrivage misy nouveau ka io zany samy mifampiteny hoe retsy le rony le verianina nge rony le verianina nge de hitsiko misy dokam-barotra izay Sohid mivarotra telefony na marika tsara be sy vaovao be. Sohid batery matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, batery ana fiara sy moto. Sohid azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid malaza be, tsara be, matanjaka be. Les idées ont besoin d'énergie pour grandir. C'est pourquoi Total Energy lance le challenge Start-upper de l'année. Tentez de gagner une dotation financière, une visibilité médiatique et un accompagnement personnalisé pour votre projet. Un jury local récompensera le meilleur projet de création d'entreprise, la meilleure start-up de moins de 3 ans et la meilleure entrepreneuse. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses dans votre pays? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergy.com. J'ai 15 secondes pour vous dire comment acheter, vendre, livrer vos produits facilement, se faire livrer à Tana ou en province. C'est bientôt Noël. Un vide-dressing ou un vide-grenier s'impose. Mieux encore, votre boutique en ligne super visible par tous. Aruna, téléchargeable sur Google Play. Achetez et vendez comme jamais auparavant. Aloatra fahinana farilaka hony izy tsy azonareo efa miteny sady ny zanako sady mitombo sary no miamatsily saina isan'andro vao afaka ny sakafo izy de farilaka no nomeko azy ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka manampy ihany koa zany no farilaka mora karakaraina efa ho 15 taona zao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy olovain'ny taranaka fara-madinika Sotra farilaka mitombo ampifaliana misy ny tsirony vanille sy banane vaovao be andraminy Gino Ice zay zava-pisotro manalahitaeta vita avy amin'ny dité natoraly azonao jifaina ny ampivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja. Orange, l'opérateur des entreprises. Quelle que soit votre activité professionnelle, un commercial vous reçoit et vous oriente pour vous proposer les meilleures solutions Internet les plus adéquates à vos besoins. Venez découvrir notre offre WeFiber Pro illimité à très haut débit. Rendez-vous dans les points de vente Orange Analakil, Smart Tansbat, Ampasamadik ou Zumakurunjan pour de plus amples informations. Orange, toujours plus de solutions pour mes activités. Orange. Areva matsiro be zany fety ato zany a rehefa eo nge ny paty matsiro akoho milay foana e akoho lay mivritry fa crevette koa ny tena masaka pansa be na crevette na légume samy eo forme tsara ka ary misy tsara ry anao fa tsy omsony ny toerana tsy lezay koa rangama te style plan nouille matsiro salona ihany ho antena norme na tsiro akoho na crevette na légume na omby mety aminao tsara reno matsiro salona rehefa anao de na ny vidiny koa aza poinsa be nouille matsiro Fantatrao fa ny brique biky iray dia mahafeno finitra rehetra araka-litao noho izy mandalo fizana mihoatra ny 15 alohan'ny varotana azy. Fantatrao koa ve fa ny brique biky iray dia maharitra avoeny mihoatra ny brique hafa. Isan'andro dia olona mihoatra ny 5 tapitrisa no mividy ny brique biky. Ianao koa manaova toa azy ireo. Safidio ny brique biky.
omenay anao ny fiovana baobab plus anome anao ny azavana kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro TV ao amin'ny 5000 miasa aminao isanandro jiro efatra sy télé écran plat raha oay sady afaka ichargena finday TV ao amin'ny 5000 dia azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 25200 ariary isan-kerinandro antsoiny 034 11 373 39 baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra omenay karaiso ny fiovana baobab plus no anome anao izany baobab plus no anome anao finday amin'le marika tsy nety voavidinao hatrizay smartphone natolotray mety aminao satria ianao ty fahalalana mifandray sy milalao tsy olana raha tsy voalohanao zao dia zao fa aloha aby tsikelikely raha zay ianao zay atao ny smartphone dia azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 20200 ariary isan-kerinandro antsoy larana 034 11 373 39 baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra mandreraka tonga dia namiako tany sizy olo karaha nigny aby mise milay amin'ny tantanana sady asan-delany zany e andremo voararany lalàna sady mahavoasazy ny fagnanaovana herisetra herisetra ra-batana herisetra ra-tsaigna herisetra ra-ekônomika herisetra ra-pananà izy koa anao hiarana na mahita trangana herisetra karan'izany dia aza misalasala magnatona manam-pahefana marivo anao na magnatsova malaky ny laharana maitso 113 na 147 fa zareo afaka mandray an-tagnana anao oka zay ny herisetra eo ambany fiain'ny ministra lefitra misana ny tanora Juliana Ratovson Bakzetevant sy Jean Production manotra ho antsika sianaka amin'ny Tolevy almpandizana ho fitambarany zanakatsianaka irana amin'ny nova dakoro Fana Isma tel décembre amin'ny Valoral ao amin'ny CMS Antalmo famandria toerana 034 21 370 29 Aken Mione Vaovao be andraminy Gino Ice zay zava-pisotro manalahitaeta vita avy amin'ny dité natoraly azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,000 monja manampiaily amin'ny andavanandro ny Softex violet sady lava matevina mitroka tsara ary zato isan-jato coton mirindra tsara ny tontolo androko ary tapitra hatreo teboteboka amin'ny alina hiteny amin'ny toeram-pivarotana rehetra amin'ny vidiny mirary ny Softex violet Madagascar Entreprise Développement sy ny tetika asa tany mafy manolotra anao esika ketrika skanja ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny roa, telo ary 4 Desambra fidirana eo ampitany Gastropizza. Ho hitanao ao torohevitra mikasika ny fidirana amin'ny sehatra ny asa, karazana asa sy sehatra asa maro, ireo fahaiza-manao ilaina amin'izany. Tsy misy vidim-pidirana. Sponsor officiel CNAPS. Sponsor Société Générale Madagascar. Partenaire officiel Peace Building Fund, ONG SAF FZKM, Association Mira Ein, Dinka Srinch, One Veivav. Fety farantona sahady miaraka amin'ny Cosmos. Mividiana hitana manerana magasin Cosmos na amtranikala www.cosmos.mg hatramin'ny 10 janoary 2024 ary mandraisa anjara amin'ny tombola amin'ny farantona fa mety ianao no anisan'ny tsara vitana amin'ireo olona efatra amin'ireo lokinina manova maimaim-pona ny entana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahininao manomboka 100,000 ariary ny entana jifainao ary arakaraka ny vidiananao no mampitombo ny vitanao satria mahazo tike iray isaky ny vidy entana tetina 500,000 ariary. Akoatr'izay, misy ny promotion fanomanana ny fety izay ahafahanao misitrika fihenam-bidy hatramin'ny 10% isan-jato. Cosmos, votre partenaire de confiance. Ah, tu vas l'arriver, Nine. Laisse-moi t'aider à te débarrasser de ces éclairs. C'est gentil, Dad. Waouh, des desserts glacés, des truffes comme je les adore, du pain d'épices, des cailles. Oui, c'est pour notre menu de fête. Il y aura du foie gras en entrée, des cailles farcies pour le plat, une bûche en dessert. Maman m'a-t-il amené quelque chose? Oui, ma chérie. Voici quelques friandises. Dis donc, tu as fait le tour de la ville pour acheter tout ça? Mais non, tu sais bien que je fais toujours mes courses chez Leader Price. On y retrouve de bons produits au juste prix. Je suis heureuse que la période de fête arrive. La famille va bien se régaler. Price. Let's bien. Valambefultona nyotra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miara amin'ny coronavirus?
aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy mitondra kara-panondro tongava fa tombontsoanao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika aja hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisoroana ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus arovako ny tenako arovako koa ny hafa anao vaksiny a maimaim-pona tsy antery ary antsitrapo ny fanaovana vaksiny Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus Bimray miara-mita no samy salama miara-mita na miady amin'ny coronavirus Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966 RDJ Taraka ny voalazana tiaka dia misy ny lalao lalao ina ty lôlovy ny lalao misy amin'ny teny io ty dia lalao chinois efa nambaraka amintsika tena ampiandohana anankiray ny mahazo ny loka afaka miantsonareo koatra izay ihany koa afaka manao hevitra hoe jino reo zany dia hoe jinay jino style izy resahana teo rehetra fa le isan'ny zavatra hafa afaka resahana koa misy koa zavatra hafa afaka resahana fa tsy voatery hoe eny ary tompoko maheno ao ve ianao manahono ilalao ahena kely fotsiny lay ahena kely ny radio anao izay mihaino tsara ianao a ny Gino STV zava-pisotro mamy tsy misy gazy no vokarin'ny Star marina sa diso aza miala ary faresina ianaranao zay ihany koa nazo zay ihany koa nazo tamin'ity ity fa dia mahazo miditsika mitondra fanehoan-kevitra zany zay rehetra tiana ho resahana mahakasika an'izay rehetra izay zay fampiresahana teo zay fa iverenako kely erika le resaka eny tompoko ty lalao asaka efa tapitra koa lalao alefaso ny resaka momba le hoe ray aman-dreny sy ny tanora sy ny ankizy maly zany raha nandanteo tamin'ny mena dia ny fanena tamina hipakely zay hipakely dimotra ny 5 taona eo io dia nanao pataloha inao tay ohatra ina fazaneza nanao afinimam koa dia akaranga difa eo ambony noniny eo misy tatouage dia mitsoratra dia tiako tenena zany tsy hitan'ny ray aman-dreny verena ny trano tsy hitan'ny reniny hoe zao ny zavatra ataony zanany sa hoe hita ny fahatsarana zay zany ohatra ny mahaita kely anazy io ka zay indrindra le mety hoe tsy hitany nefa mety ho hitany satria ohatra hoe zanaka zao mikavina maromaro mbola ao ianao mbola ao tohizo aloha maharinana hoe le izy raha ohatra hoe olona tia amin'ny 18 ans mihoatra ty mety hoe amin'ny fanapa-kevitra hoe tsy fidiny manokana izy fa le izy tena sura fa tsy mihoatra ny 15 ans sy pakely izy tsy maintsy mito amin'ny ray aman-dreny le ray aman-dreny mihitsy tsy azo le ray aman-dreny sasany hoe tsy voafy amin'izany zay le zaza hoe ka indraindray sao dia tonga dia nataony fahatany fotsiny izy zay vao hitany fotoana koa tena hoe io ray aman-dreny io tsy dia mahafantatra ninina fa miteny izy zany mananatra fa raha ohatra hoe ny tatouage mantsy amina manokana raha ohatra hoe ny tokony ho fantatra ty voenga fa raha fijeriko an'izy efa ela mihitsy eny zay fijeriko azy zay fotsiny mba mahazo toa sao hoe fandraindray koa eo ale ankizy fampitaritary keo dia ataony le izy dia zay eo andreo ale izy any amin'ny jerenao amizay le hoe inona io amboniny sokatrinao io fa ny zanako tevika nanampy lavaka tamin'ny sofiny fa nataoko maivana mihitsy fa za moa zany ajaiko le heviny ajaiko ny heviny fa ataoko ihany aloha satria ny antony dia zao zavatra teneniko anazy maninona ny sombaina ny vatana
zay zany teneniko anazy tsy ampianao ve le zavatra natoraly nomen'ny zanahary fa maninona ny sombaina tsy mampaninona ana le kavina satria io nge rehefa velo eo de ifitra ifitra ho azy io hosorana tantely io de ifitra io fa le resaka tatouage ny anazy zay zany mo satria za tsy salama tamin'ny fotoanany za zao salama de mieritreritra zany hoe raha tamin'za ny olona raha voasina tatouage aloha voalohany tsy afaka manome raha de mbola olana lehibe koa raha metova raha vao misy tsy hoe misy délai-any ve 6 mois tisy mamorona antikoro ianao raha vao manao an'ireny zany hoe misy antikoro hafa ao anatinao miaro anao am'le zavatra mipetaka le izy ndray araka le antenen'le ramose teo hoe raha efa lehibe izy zany hoe fanapakeviny le izy le ramose teo iny fanapakeviny inona kely izy na lehibe iny nge afaka feniny laresa karaha mbola kely izy mbola mbafia iny ray aman-dreny araka le anteneny aizany ahitanao zay atao zao any teneniko amin'ny olona foana io zaza io miala ao an-trano atirinao io am'varavarana io am'y fito lasa izy miditra any am-pianarana re lasa ianao mandeha amin'ny 2:30 ozy izy miravana amin'ny 2:30 tonga ianao maka anazy amin'ny 2:30 mivoaka vao am-pianarana izy fa teo am'le fotoana adiny 5 teo ve mba ngaraka ao ny zavatra nataony teo itsika rehetra zao nandalo tam'izany daholy fa za mandainga daholy de tsy nandalo tam'izany hoe miditra amin'ny 5 de mety tsisy prof ianao amin'ny 20 ka hatramin'ny 10 aloha tonga de tiako reka eo marina zany ary io na io raha erika tena tsoriko isan'ny anankiray na tonga ana hoe tena tara tsy maninona miaraba tompoko manahoana tompoko miaraba tompoko allo eny tompoko tompoko any anasaka anao famakena niva kely ngamba le zavatra lazako anareo hoe momba ny izy teo momba ny canal le raha mba mare rehefa izy tia nataotra mandalo aminareo foana izy tia naotra mandalo aminareo foana manao pub sy an'io mba afaka mba lazana ve ry zareo zafady hoe aza saina mandeha eo izy aloha fa sy réglé aloha ny teknikany fa izy ave rangady isaky ny avy ny orana de tsy mandeha maty mihitsy le canalina mbola vao tsy fininana kory mbola maizimaizina de efa tsy mandeha intsony de nefa zareo manao pub foana fa raha azonareo atao de aloha izy loha tsy mandalo eo izy loha fa sy réglé pitbull reny koa tsy aloha izy mandalo tenenareo zany vola fotsiny eritreretinareo fa le vola be fa le vahoaka be tabe manto vola aminy tsy malala tsy fantatrareo ve ka aloha izy tonga eto mihitsy de zay nitenenana anazy mihitsy efa tsy tonga eto izy de ahoana nitenenana azy eny ka aza mamalo dra ianao ry erika ianao io aza mamalo drany fa tsy mety olona ataoko atao hoe 99% ny gasy mandoa canal nareo ve de canal rery ve mandony karahamanareo canal reny dokam-barotra reny mandony karahamaniko eny fa canal rery fa tsy canal rery fa vahoaka 99% mandony canal plus fa mba razonareo zany mirazonareo mba miteny azy fa tena mamita vahoaka ka zay mihitsy niteneniko hoe aloha izy tonga eto de tenenina fa raha tsy tonga eo izy ahoana nitenenana azy ka rehefa le izy maty rehefa tonga eo de le am'le ora le olona le tafaka miampy fa le après ny amin'ny sivy izy vao tonga eo de koa tena marke de koa marke be an'le canal le be mihitsy zareo rehefa mivantana ny fandarana misy fotoana zareo eto de afaka manoratra ao amin'ny directana rivotra ianao de vakinay le resaka teknika io tsy resaka tsy raha ny tena izy tsy resaka tsy afadisona canal io fa raha vao avo mihitsy ny orana satelita de efa zay foana ary io tsy canal rery io misy tsiko kely kosa aloha tsy mbola tsy 8 isanjaton'ny gasy zany na mbola teny are fitana valina 7 isanjato fa io na le ray na le ray na le ray na le ray samy sahirana foana rehefa avy ny orana miaraba tompoko io maso miaraba tompoko le fomba firesaka raha erika teo kosa mba tsy izy hoe mandony karahamanay fonana tompoko tiavatena be tafa ohatra zany ve mba hoentina mitaiza raha erika mihitsy mba misaina ihany fa mitaiza zaho tsy misaina mihitsy makasitraka dia alizy koa ange zay fo le marivotra ny rivotra
tsy maintsy mba fanao azy teniniko eto dia alaina sérieux be tsy maintsy zay ka zay le teneniko hoe zay le maharivotra ny rivotry hoe tsy maintsy mba asiraina koa zy zavatra indraindray fa aizany tonga de marina mihitsy ny ianao marina mihitsy ny ianao hoe tena zay mihitsy aloha zay mihitsy ho an'le madama teo a namaly ny canal plus hoe voaray ho ny afatra favaliana rehefa mivahiny ato zareo zay za madama zay zalahy tonga de efa voaray ny afatra zavatra tokony afarana ary zay foana mahatonga ny goty le miteny eto rehefa rivotra miaraba tompoko eny tompoko zany aloha de makasitraka ny rika mihitsy misitona lakolosy tao mihitsy miantony rehefa tsy resahanao ny ratsy zay le resaka psykology zay teo aloha izy rehefa nitsara avao na nresahanao de ratsy no ataony olona fa rehefa ratsy ny atao tireninao lay amizao de anao tsara izy rehefa avy eo karaha ohatra ka hoe canal plus no mandoha volanao makasitraka mbola andoha volanao daholo ny rehetrarehetra zay tonga rehetrarehetra eo zany hoe tsy ory avamanana ifa manana rerika sady efa azonao fahasalamana mahazonao koa vola de mba hanahaka anao koa zay zany ihany fa za nge tompoko manala azy ny ataoko eto e de tena mahafinaritra rerika fa de tsy haiko koa le fomba asana jery hafa mihitsy fomba aloha tsy message zay le izy zavatra resahanao mety tena mety ary mitsotra mazavy ianao zavatra misy marina fa tsy any ambadika amin'ny micro ny namatory io tsy anjarana iny calcul le comptable tianao any tsy resaka zany le tena marina fa mba manala azy fotsiny ahy zay le ho ale maharivotra satria anao fa eo de satria anao fa hoe de azavaiko tsotra kely fotsiny le fazofazoko teo hoe le hitanao ny radio commercial de azonao zany le izy sotra tompoko eo zany zao aloha misy aloha de tena hoe hifonana tompoko rehefa tsy azonareo vazovazinay de hifonana mihitsy de hifonana aloha hidaboka any am'izay zany resaka misy mpandeakamako moa zany mpandeakamatsika ihany moa zany moa tsy ala mpandeakama za mpandeakama raha za mpandeakama randrenabo fa misy akama koa zany milaza hoe tena mahakasika an'le sujettsika voalohany indrindra to miaraba tompoko miaraba miteny rehetra mpandeakama ianao fa telopolo taona sihatra tao anatin'ny fanatanjahantena tena hainao le ty efa nahita ngamba mahery ary mety efa mifantatra zany club ezami zany enao tamin'fotoan'androny deuxième division Tsimondroa fa mbola kely zay no miaraka amin'ny dadanay tamin'izany de mbola any ambony be miarakaraka ny ezami ny CS Mandrangombato de raha anisany hoe nalaza zany ambony be zany tsy hitalaza izy de rehefa tsy hitalaza de avy ry lava orona vazaha ry karana tsaina misy gasy mivarotra tany-draza haiko mahakasika ny teraina ambany be alaina nefa tokony mba ho avozana de tsy fantatra fa de reny hita ny vaovao reny ahitana ny tompona andraikitra zany zay tompona andraikitra re tany vahoaka io ary aloha vahoaka mba hisitraka ny tany satria tombotsoa am-bahoaka io fialamboly ho aiza reo olona dedabe reo miandrandra mba ho manara-penitra reo fa tsy hoe anahoana fa de lasa mitanam-bola foana ze alao hoe mba ho tanjahako kely mahakasika an'izay io RDG anareo mivazivazy fa tena fomba jerevana faharoa manaraka an'izay mahakasika amin'ny fandriam-pahalemana tena natondry na alina de tsy haiko hoe sao de le kazy indrikeribe da mieraka mibara sy any reny mahatonga nyty tsy fandriam-pahalemana teny isany satria arivo ariary hono ohatrany hoe tonga vola be de anja lambody de tsy mahita vola de efa miparitaka koa zava-maita belona ankoatra ny rongony efa be io mihitsy le vonirasahana foanana de tany tompona ndraiky makasitraka tena hitako mihitsy ikanjana amboanjo be satria na ny tena koa rehefa nilalao teo tany amin'ny taona 9 tany zay mampalahelo foana hoa rehefa inona zo zany
antso zany antso manaraka mampalahelo foana rehefa ohatran'ireny fa hoe zahako trandrahana mahakasika an'izay mahakasika an'iny vaovao iny mihitsy hoe nanahoana ny mahakasika an'izio sao kosa sao dia tamin'mpanjakana koa miaraba tompoko miaraba tompo mba ny kely tompo mahakasika ny jirama eny tompoka ndoa lanitsoritra tena tsy mahafa-posony tena tsisy tsony jirama ka mangataka amin'ny mahany olana jirama hoe raha milaza fa mahavita ny fanjakana dia jirama aloha fa tena hoe mantra fa dia singa amin'izao jirama fa tena mampijaly dia misaotra betsaka anareo izay ihany ny tena tena io aloha mankasitraka tompoko mankasitraka indrindra jirama tsy mikakaiky aloha zany resaka jirama raha mahenona nareo amin'izao tena tonga dia hoe solo tena ny vahoaka mihitsy zay miteny eto fa na ionona ny dioana rano tapaka aloha ny rano dia dioana rano avy eo tena manoatra anao ny jus de tamarin tovy am'ty ie io zao raha janona elaela tsy maintsy ampangotrana vao sotrona dia janona elaela ny farany tena faiky amin'ny fotsiny ia tompoko araba tompoko ianao ndriky ie maheno anao za mankasitraka le cosmérique teo e ahoana komoravatiny rano le madamy ny mety hoe aza pirinao safidy ngeny anazy mandrenireny manjifan'ny kanaly e dia ahoana ny tsy lefa mipitibola amin'ny rdj eny mandresinazy ohatrany mpivarotra rehetra io e ka izy nge mahitsy be le valiko mahitsy be fa ilaina koa nge fa ilaina koa mba mifanakikihana mahitsitsy mifanitsinitsy oatra reny tena hitako mety mihitsy anaovany azy ahoana moa raha rahanao aza ampidirinao mihitsy reny zany izany le madamy iny zany andeo mikaramanareo sa ahoana izy koa zany raha ohatra hoe rarana koa zany izy miasany anao hoe azo mividy any na ohatra zany iny koa tsy rarana mihitsy an'ireo mpandafo kiraro mora midekola reny tsy mitety an'ireny koa zay masika be kosa raha kalma eny aloha ziko masika be amin'ny kosa ianao tsikitsiky ohatrany hoe misy feo an'le raprezy akamak'izay zany fainoka an'le feo azoko teo dia verenako kely le resaka hoe tany mba jerejery fa ho jerentsika daholo ihany aloha saosanatry koa nefa izy io tamin'mpanjakana ihany ka misy tetikasa ho atao sy ny sisa arakaraka fa fantatro kianjoka tena fantatro na ny tena koa rehefa isan'ny lalao teo tany amin'ny taona tsy tadidiko 5 ela zany nareo mpinamana tsy efa ela mpinamana fa marina le tena efa ela no sy nanomboka tamin'ny taona 427 niakatra kianja voalohany larana faha-efatra orange maillot tamin'izany orange manohana amin'ny fandaharana tamin'izany fotoan'izany eny efa verenako le zavatra asiko resako teo Larisa misy namana ho amin'ny laza ato mahakasika an'le ina le resaka tena tonga dia mahitsy be le resaka hoe fiparitahan'ny sida teo fiarahan'ny lahy sy ny lahy no tena mampirongatra ny sida amin'izao fotoan'izao araka ny taremarika sy ny fanambarana ofisialy tetsy amin'ny parvi tetsomaly moa zany dia io nisan'ny voaporofo aiza moa le izy marina ny tsisy jereo ny anaty facebook ihany misy an'le hoe tonga dia plan nakofo boe bandy samy bandy milamila tsy mba mahita an'ireny fa ny olona milatataraanazy zany foana io le izy io aseho akoho le izy zao draftasy planiny sefy be o zareo rehefa miakatra toatra hoe le miakatra ny totobatona mila akaiky re aho za mpanao ka zay le nanontanyko commissaire tetomany le izy zany marina hoe le izy hoe tsy voararany lalàna tena ahoana marina moa voararany lalàna moa ny tanàna sa tsy voarara ny homosexualité ohatra mbola tsisy koa zay tsisy lalàna mandraran'le izy fa tsy ekena fotsiny koa nefa le izy ny iny zany mariage fanambadiana hoe arataratasinotra zany mbola tsy ekena eto amintsika za Larisa tena mahitsy be ny ana ny teniko sahala mitenenan'le madama teo io revon'ny lahy io dia zay mety amin'ny lahy ataovy ihany fa zao fa za tsy mirevy an'le izy tsy mety aminahy io ny karazana lehilahy tena misafidy hoe za tena tsy tia an'le izy na ninona na ninona
za tena tsy tian'le tsy hoe satria de kona de miteny a zay sy Francis moa le ilahatra voalohany indrindra raha voampisan'izay volavolan-dalàna zay zay mitsamy manao hitarika any le fasony dokabarotra rikanalbosy Sohid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid, batery matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, batery ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Ivenco manolotra anao zay ao amin'ny Palais des Sports mialahady 5 décembre amin'ny 3:30 minitra ny tapakela dia efa azo jifaina ao amin'ny www.ticketplace.io na eny amin'ny masinina lasity vandry sy akourdig sponsor masine boisson officielle chill partenaire Ticket Place RTL Pretty Woman JLG Boutique Studio Max Mimsar TAF Cops partenaire média RTJ Massine, un accès vers l'avenir. Les idées ont besoin d'énergie pour grandir. C'est pourquoi Total Energy lance le challenge de Start-upper de l'année. Tentez de gagner une dotation financière, une visibilité médiatique et un accompagnement personnalisé pour votre projet. Un jury local récompensera le meilleur projet de création d'entreprise, la meilleure start-up de moins de 3 ans et la meilleure entrepreneuse. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses dans votre pays? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergy.com. J'ai 15 secondes pour vous dire comment acheter, vendre, livrer vos produits facilement, se faire livrer à Tana ou en province. C'est bientôt Noël. Un vide-dressing ou un vide-grenier s'impose. Mieux encore, votre boutique en ligne super visible par tous. Aruna, téléchargeable sur Google Play. Achetez et vendez comme jamais auparavant. Ao anatin'ny famaranana ny fankalazana ny fahazato taonany ny antenimieran'ny varotra sy indostria an'Antananarivo na CCIA dia manasa antsika rehetra hanjifa ny vokatra vita malagasy azo avy amin'ny alalan'ny fanodinana ny akora fototra. Voatra 1.24 andian'ny fahavalo hetsika varotra fampirantiana ny 4 ka hatramin'ny 7 novambra atao amin'ny kanja malakamy Mahoantany Mena. Izy atrikasa fanofanana fampionana ny sampandrara faniona sy fizarana traikefa hetsika eo mba ny fiainan'Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta sy Ramatoa Ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary Andriamatoa Ministra ny fampiroboroboana ny indostria, ny varotra sy ny fanjifana. Apost! Kika! Dimy amby telopolo taona zay! Dimy amby telopolo taona ny tireleke! Fankalazana fa 5 amby telopolo taona tsihatra nitarika. Apost sy Kika alahady fa 5 desambra ny 2 ora sy 5 amby telopolo minitra ao amin'ny PK0 Madarel Soara. Lava yarefety aminay fa ataontsika makotroka be io. Yes! Tsy fôtin'izao tapakilanao ao amin'ny www.ticketplace.io na antsony 034 74 519 24. Sponsor officiel Topelny, radio officielle RDJ. Apostolic and Prophetic Encounter APE 2021 Awakening Fahatelo faefatra ary ny fahatelo volana desambra ho avy manomboka amin'ny 8 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro sy amin'ny 2 ora tolakandro ka hatramin'ny 10 ora hariva miaraka amin'ny pasteur Edi Agapé Rabesquilina Love Chapelle pasteur Ertine Randriamalala Vahamono apôstôly Christian Fondassi avy en France ary Bishop Shana Apoam ao amin'ny Tabernacle Anusvavaka Espace JR radio officielle RDJ. Pour la première fois à Madagascar, Hype événementiel Madagascar vous présente Méthode. C'est pas de ma faute si je suis bizarre quand tu parles de sentiments, c'est vrai que parfois ça me chaîne. Méthode débarque enfin chez nous avec ses tubes. C'est pas trop tard pour nous, my love. Du 25 novembre au 4 décembre, Méthode nous donne rendez-vous à Tananarive, Nosibé et Tamatab pour des shows inédits à ne pas rater. Infoline 032 62 830 82. Partenaire au centre production, Taxi B, Le Djambé, Cofesta, Madir Hotel, Barbershop, La Honda, Yes Production, Magicom, Aléa, The Dream, Kimba Saratanteli. Partenaire officiel, Ibis. Du 25 novembre au 4 décembre, Méthode à Madagascar. Je l'aimais aussi. Que je voulais faire d'elle mon tout, la femme de mes jours, la femme de mes nuits.
Ivenco manolotra anao zay ao amin'ny Palais des Sports ny alahady 5 décembre amin'ny 3:30 minitra ny tapakila dia efa azo jifaina ao amin'ny www.ticketplace.io na eny amin'ny machine lasity vandry sy accourdic. Sponsor Machine, boisson officielle Chill, partenaire Ticket Place, RTL, Pretty Woman, JLJ Boutique, Studio Max, Mimsal, TAF, Cops, partenaire média RTJ. Machine, un accès vers l'avenir. Menai anao ny fiovana Baobab plus anome anao ny azavana kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro TV om 5000 miasa aminao isanandro jiro efatra sy télé écran plat raha wai sady afaka ichargena finday TV om 5000 dia azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 25200 ariary isan-kerinandro antsoiny 034 11 373 39 Baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra ny azavana Menai karaiso ny fiovana Baobab plus no anome anao izany Baobab plus no anome anao finday amin'le marka tsy nety voavidinao hatrizay smartphone natolotra mety aminao satria ianao tia fahalalana mifandray sy milalao tsy olana raha tsy voalohanao zao dia zao fa aloha avy tsikelikely raha zay ianao zay atao ny smartphone dia azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 20200 ariary isan-kerinandro antsoy larana 034 11 373 39 Baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra Visca batery mateza sy matanjaka Visca manomboka ny 32 ka hatramin'ny 200 ampères Visca hitanao ny toerana rehetra Visca enti-tanà sy ny manodidina Vaovao be! Andramny Gino IC zay zava-pisotro manalahitaeta vita avy amin'ny dité natoraly azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,00 monja fety farantaona sahady miaraka amin'ny Cosmos mividiana entana manerana amin'ny magasin Cosmos na ao amin'ny tranokala www.cosmos.mg hatramin'ny 10 janoary 2024 ary mandraisa anjara amin'ny tombola farantaona fa mety ianao no anisan'ny tsara vitana amin'ireo olona efatra amin'ireo lokina manova mainaim-pona ny entana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahininao manomboka 100,000 ariary ny entana jifainao ary arakaraka ny vidiananao no mampitombo ny vitanao satria mahazo tike iray isaky ny mividy entana amin'ny tetina 500,000 ariary akoatr'izay misy ny promotion fanomanana ny fety izay ahafahanao misitrika fihenam-bidy hatramin'ny 10% isan-jato. Cosmos, votre partenaire de confiance. Salut l'ami! À me voir comme ça, on pourrait croire que je suis un pro de la construction. Pourtant, je n'y connaissais pas grand-chose. Mais en passant chez Sanifaire, j'ai été si bien conseillé que j'ai l'impression d'être devenu un vrai pro. Plus besoin de chercher ailleurs. Chez Sanifaire, le choix est vaste et nos produits sont tellement diversifiés. Pas toujours évident de choisir le produit le mieux adapté à ses projets de construction ou de rénovation. C'est pourquoi nos vendeurs métiers sont là pour vous conseiller et vous accompagner tout au long de votre projet et quel que soit votre budget. Que vous soyez professionnel ou particulier. Venez chez Sanifaire, nous avons un vrai savoir-faire. Commandez aussi sur www.sanifaire.mg. Sanifaire, le meilleur. Andao ifety miaraka amin'ny Itel amin'ny Itel Christmas. Mandritry ny volana Desambra dia manome fahafapo anao ny Itel ka ireo rehetra mividy smartphone dia mahazo cadeau avy amin'ny Itel. Makany sary eny amin'ireo revendeur Itel ary manjifa smartphone toy ny P37, A37, A56 sy ny 6 fa efa miandry ianao ny fanomezana avy amin'ny Itel. Itel dia mirary Christmas farantaona mahafinaritra ho antsika mianakavy. Itel, enjoy better life. Ary tonga sady neny zany ao aloha poko ianao saotra kia dessert glacé misy truffe chocolat le tena tiako misy pain d'épices de papelika koa sakafontsika amin'ity fety ty daholo ireo foie gras papelika farci de bûche dessert reto mbomboandry fa nandeha mitety tsena mihitsy zany ianao nividy an'ireo tonga dia tao amin'ny leader price daholo ireo ohatrany mahazatra ao sady tsara ny entana amin'ny vidy mirary mivoky tsara daholo zany tsika amin'ity fety ty Surprise! Metriam! Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Te hiala amin'izao rano miakatra isaky ny havorana izao. Dia hoe tsy atao avy mihitsy ve izany ny orana? Tsy hitanao ve sotra kely nefa vahaolantsika. Fa koa atintsika ao anaty kanalana eny mampikirina ny rano maloto izany no matsefina azy ohatry ny kanala Andriatany. Izany hoe raha ny amin'ny toerana voatokana izany isika manary fako
dia mivahoazy ny olana miasa ny kanaly ireo marotondradrano dia madio ny tanàna tandremo a mahavoasasa ny fakarina fakao anaty kanaly Hoantsika ety tosiny fatra manodidina eno tsara danson fety spectacle goavana miaraka amin'ny maly Uga Just everyone Idreo Adier Shagon Retro Business Man Ramula Favori À la 5 décembre 2021 eo amin'ny terrain Terre 4 manomboka amin'ny folo ramarena manjam-parivinandro vididirana 10 000 ariary manentana kilasaka orchestre jofa spectacle mitolajovo ka tolava maro e Dia hanao vaksiny miaro amin'ny coronavirus satria izay no anisan'ny antoka azahoako fahasalamana tsara ka afaka mamelona ny ankonako. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Tsodrivotra! Tsodrivotra! Fa ty kosa raha misy duo tena hafakely mihitsy tena variana kely anjery an'izy Damas Farakely. Zany hoe Damas Farakely efa napoizina ihany le izy satria hiran'ny dama ihany ny Farakely. Ny Farakely nisy nandona ny tômôbilina sa tsy azoko tsy fantatro fa hiran'ny dama ihany ny Farakely. Dia rehefa avy eo hanao duo zareo mahafinaritra kosa aloha izy aty zany ny duo hafakely iran'ny dama sy Farakely ao amin'ny plaza Beflo le izy dia manomboka ny fito sasany tsy diso mihitsy ny pièce de réservation amin'izy ity dia azo alaina ao amin'ny plaza Beflo na ao amin'ny ticketplace.io en ligne io tena dio tsy mbola nisy ohatran'ity mihitsy amin'ny zoma telo décembre io fa aza manontany ireo vy amin'ny zoma telo décembre manomboka amin'ny fito oratra sasany ariva. Ny fizaroatra eto Antananarivo dia manasantsika rehetra ho tonga amin'ny fiara-misakafo na ny dîner dansant ny zoma 10 décembre ao amin'ny Carlton Nanosy manomboka amin'ny 7 ora alina zany dia ho afanainy ny Solomianata Mario Arelifa sy ireo artista surprise maro samihafa tongava gona hinakana amin'ny Carlton Tom Gongavo Tom Gongavo papai apostasy kika kosa rokabe fadimy telopolo taona amin'ny fadimy volana Desambra araka amin'ny roapolo sy roa arivo ao amin'ny PK 0 Sorano manomboka amin'ny roa sasany mahery 10 minitra tsara mariana fa voafetra ny toerana ny billet dia 2 alariary ny réservation ny VIP kosa dia 3 alariary dia afaka mividy billet ao amin'ny www.ticketplace.io kosa nareo na amin'ny mamandro toerana amin'ny laharan-tarby 034 74 519 24 ary maimaimpona kosa ny livraison an'ny billet-nao. Feon'ny Larissa zany. Ny fiadina tompon-dakany Madagasikara eo amin'ny taranja-baolina lavalava izay totosaina etsy amin'ny kianjan'ny Mankendro Tapenaka amin'ny alahady 10 Desambra 2020 izao. Amin'ny 9 ora maraina ny fédéral 2 ny FTA ifampikatoka amin'ny Matador amin'ny 12 ny FBM eo amin'ny Iscar amin'ny 2 ora kosa ny fédéral 1 USA eo amin'ny TAM ary ny ampelora ny STM eo amin'ny Kosfa Kaska masque obligatoire na tsy maintsy mitondra ary vava ny grand cabaret kosa izay iarahana amin'ny Stéphania ao amin'ny espace Diamant Moramanga ny zoma fa 7 volana ho avy izao Desambra io manomboka amin'ny 20 ora alina amin'ny 9 alina zany misy barbecue dia misy ny fruits de mer ny VIP
zay mamandrika ny VIP zany 50 000 ariary izy zao dia mahazo cadeau surprise dia ho an'ireo izay mividy an'ilay billet 30 000 ariary kosa dia miaraka amin'ny cocktail de bienvenue dia tongava maro any Moramanga io fotoana io espace diamant. Fa nazany ary manambahitsika atao anatin'ny fandarana rivotra miarabany le mampidi-boly ireo le mampidi-boly ireo miarabany monsieur Christian sy madame Malalatina Patricia. Velona ty Larissa. Ie Arona betsaka foana moa nareo any manontany hoe ahoana moa le fanoratra an'ilay Arona fa tsy tanay mihitsy ny HAN2O HAR2ONAH zay ie tonga eto nareo misy zava-baovao eto nareo mangarona ny nareo teny menadalo voalohany indrindra dia miaraba ny mpiaino rehetrarehetra araky ny tenenareo teo hoe Arona dia application zany izay hitantsika eo amin'ny Google Play ahafahany rehetra na matianina na olon-tsotra mividy na mivarotra entana vaovao na antsoina hoe seconde main zany ohatrany hoe manana piano kely nareo afaka varotanao amin'ny Arona le misy zavatra tao dia tsaroko satria teo le hoe hivarotra tsy maintsy hoe ho lampy-taona fa eo le vikosina reo tsy salatona fa tonga dia hoe afaka mividy daholo zay miadinko ny mividy nohatra fa mifehezana moa zany ny fampiasana ny application hoe majeur feno taona hoe 20 taona dia na mividy na mivarotra dia tsy maintsy zany hoe ohatra zany ka tsy ampy-taona ohatra le izy dia tsy maintsy efa assistena misy toromarika hoe ny ray aman-dreninareo tsy maintsy eo manohana anareo mpanaovana an'ilay satria iny rehefa avy eo raha ohatra ny hoe iteniteny foana hoe tsy onga an'ilay ankizy akory n'ilay kiraro ohatrany dia ahoana io tokony eo ny ray aman-dreny zany hoe hiteny hoe tsy raisinay izy na raisinay ihany na ohatra zany zay le izy iny fotsiny hoe ny olana amin'ireny le zavatra ohatr'ireny fa tsy haiko nareo efa manana an'le efa manana ny inona ataontsika hoe efa manana ny aro assurance oui d'accord misy ny assurance misy hoe matetika rehefa hoe commandinao le izy dia efa commandinao dia tokony hoe tsy azo averina raha ny tena izy nefa ianao mbola tsy naloha volany tsy nandoha vola aloha dia ny eto Antananarivo ihany zany no amin'izao afaka atao an'izany no afaka hoe manao an'le mandoha vola la livraison dia noho ny hoe misy resaka logistique kely no ambadika izy fa zay hoe ny olona eto Antananarivo zany manana zay chance zay hoe afaka mandoha zareo amin'ny livraison fa ny any amin'ny faritany mandoha aloha vao alefa ny any amin'ny faritany aloha tsy maintsy mandoha izy zay vao alefa fa izy io misy le aro le niteneninao zay misy an'le assurance protection des utilisateurs dia raha sanatria ohatrany tonga any amin'le olona ny Diego le izy satria izay midivra ny Diego na Morondava ohatra n'izany raisiko dia hita le izy hoe tsy mifanaraka amin'le zavatra nosoratana atao anaty application hiteny ohatrany hita fa misy lavaka le akanjo izay zavatra tsy nitenenina atao anatin'le application dia manana zo le mpividy andahany le entana tonga io dia io le esan'le assurance ao anatin'le izy tsisy kafa tsy maintsy mandray fepetra kosa aloha zay aloko tsorina raha ohatra hoe hita le izy le entana fa hoe nandaingana ny présentation tao amin'ny application mba le amarotana anazy aingana nefa rehefa avy eo mametaka alohantsika zany mifanaja dia hoe io assurance io mihitsy no protection des consommateurs protection io roa isan-jaton'le vidin'le entana zany averiko le exemple ohatrany hoe 10 000 le vidin'le izy dia 2% zay 10 000 zay 200 mandoa 200 ariary zany ianao tsy maintsy mandoa an'le 200 ariary ianao fa ninona mitranga raha misy zavatra hita hoe fitaka na tsy nety hitenteny foana koa ohatrany hoe tsy tonga mihitsy le entana fa noho hoe ny cyclone na zavatra ohatr' zany dia verina ny volana alohanao zany zay ie akaiky izao ny fety misy zavatra homaninareo ve ho an'ny mpanjifa na ho an'ny mpisehatra ao anatin'le application Arona io
misy événement organisenay amin'ny herinandro ambony iny fa io moa zany hoe ho an'ny matianina no organisenay an'le izy de tokony tsy de tena hoe tsy haiko hoe resatsika mba resao am'le manaraka fa miserena zany a misy resao manaraka de mampidi-bola ho anay fa ny tena hoe natondavana andro de maro le olona nanoratra anarana de zava-vaovao am'zareo satria teneniko hoe tsy mitovy amin'ny Facebook fa tsara no Facebook ohatra na de be de be le fangatahana fanamarinana nao anaty application ny olona mandefa message nao amin'ny page Facebook-nay zany de saika hoe amerina kely zahay zany hoe anamarina kely hoe inona daholo ohatra hoe le étape mila atao raha ohatra hoe hivarotra entana ianao de rehefa hivarotra ianao ianao zany efa tafiditra anaty de misy mazava tsara ety ambanin'ny écran-nao ety misy hoe vendre de cliquenao io vendre io de misy page mipoitra eo de ny zavatra angatahany voalohany indrindra hoe sary de iny mazatra antsika eto de hoe cliquer alaina sary vaovao ve sa hiditra efa sary efa nalaina atao anaty galerie de misafidy eo tsika de manana ohatra hoe afaka mametraka tsika saratra hatramin'ny sary anankidimy zany hoe anohanana an'le zavatra ohatra hoe sary avy aty ambony avy aty amin'ny sisiny avy aty ambany etikety zany hoe rehefa le vendre zany ka tenenin'olo izy de hoe vendredi no ny tena be de be mihitsy ny olona mivendre manao de ina mibetsaka kokoa zao raha statistika le hatramin'izay nanomboana ny olona mivarotra sany mividy ny am'izao aloha tsy andainga izay hoe ny mivarotra mbola be de be aloha am'izao satria mbola ny olona koa mbola mijery zany fa mivarotra ny tena be de be fa ny be de be ireo olona koa izay sahirana hoe ahoana nefa ny afa-po aloha hatreto raha izay nanomboka nisianareo tsy mbola nahazo aloha izay fitarainana hoe tsy nentina zavatra ohatr'izany fa au contraire hoe hiararonao moa izay le ny tombonao aminareo na roa rery aloha zany eto mbola manao an'io zay ny tombony indray faharoa be de be ny olona no te hivarotra karazan-javatra fa tsy nahita hoana moa zany toa hoe tsy nahita fomba hivarotany an'le izy de nahita ny tapitra izy de ohatra izy hoe alao aloha zany ararotiny ity zay mihitsy ny voatenin'ny Erika Somatsara mihitsy le fandehan-javatra hoe iainana amin'izao zange mba mitady vola fa za tsy mety manan-karena mihitsy verina mandray anareo fa misy agenda any Gottlieb kotia any Manakara any Manakara Gottlieb c'est complot izy tia zany hoe misy andro olika misy andro RCR zay zao ny sary hitako ato maromaro hafa ihany koa ny zoma fa volana Desembre manomboka amin'ny enora arivo izy ity ao amin'ny Cheyonk Manakara mividy mpidirana de mirary satria de 5,000 ariary ary ny réservation kosa de Royal ariary misy ny laharan-taribia fa nareo mifanerasera raha misy fantanina manetikitika anareo de ny 034 06 633 89 034 ka azafady tompoko 034 06 633 89 dia ankoatran'izay ihany koa misy raha mahatsara cabaret acoustique ny sabotsy faraka ambin'ny folo volana Desembre misy ambebe Beniny Revo Lolo Santariny zany izy io miaraka amin'ny feo gasy mividy mpidirana de tokana tsy tokana 2 ariary ary ny réservation 10,000 sy 2 ariary amin'ny Lestina Mandro Ivato ny laharan-tapia 034 35 763 70 manomboka amin'ny valora alina ny maro fa tena afinaritra ny cabaret acoustique iarahanareo amin'ny Lolo Santany ary ny feo gasy ferinato amin'ny monsieur Christian eo amin'le teo amin'le hoe rehefa hivarotra hitanareo zany de le vitany sary de misy teneniko hoe zavatra 12 tsy maintsy 12 tsy maintsy fenona izy io raha tsy fenonareo reo 12 reo de tsy mipoitra mihitsy le hoe ajouter fa io zany reo information 12 reo no manome an'le ohatrany hoe lava be le 12 fa le azavaiko daholo le izy tsisy tsy lava le izy ohatrany hoe ny anaran'le entana détail an'le produit ny vidin'le entana
inona ny catégorie-an'ilay article ohatra hoe tsy haiko chaussures hommes be ça livre pour enfants donc le izy tsy hoe zavatra soratana tsirairay fa misafidy fotsiny nareo zany hoe zay le hoe clic dia vita ny clic rehetra dia ajouter amin'izay dia tafiditra ny entanao tokony tsy mihoatra ny 2 minitra zany mampiditra entana anankiray. Ie misy miteny ato hoe mbola be dia be hono ny catégorie 6 résultat ao amin'ilay arona. Misy ohatrany hoe tena ohatrany hoe ny exemplaire raisiko ohatrany hoe ny jouet pour adulte ohatra zao mbola tsisy mahasamivarotra ny jouet pour adulte ohatra dia reny zany amin'izao fotoan'izao mbola hoe vao telegram zay ny application no ana dia matetika mbola akanjo sy kiraro fa nareo ve manaiky amin'ireny kilalaon-dehibe manaiky zany zay fa ny zavatra ohatrany hoe mety manafotoana ny hafa hitena ohatrany hoe misy mantsy izy ireny misy aleo manalava ny fotoana iainana ny fotoana iainana non misy filtre somatsara le izy hoe iny zany hitan'le rehefa manoratra anarana le olona dia ao anatin'le zavatra klikeny hoe reto daholo ny zavatra tsy azo varotana hitany ao anaty mon profil koa moa izy raha ohatra mila very mivakiana dia ao daholo any inona ny azo varotana rocandro ny rocandro tsisy fa ny huile essentielle misy produit de soin zany ny huile essentielle produit de soin misy ao anatiny dia ohatran'izay zany fa ohatra ka hoe sokafana dia izy zany dia misy an'ilay catégorie ny tenen'ilay olona teo sao hoe homme femme enfant les enfants zany efa misépare tsara hoe efa misaraka tsara ny hoe fils sy garçon dia high tech dia rehefa mijery anatin'ireny catégorie tsirairay ireny nareo mbola misy catégorie zato amby arivo ao anatiny ohatra miditra amin'ny enfant fotsiny misy ny scolarité soins bébé poussette chaise haute mobilier enfant jeu porteur trotteur dia rehefa mbola miditra amin'ny scolarité fotsiny indray mbola misy indray ny sous catégorie hoe cartable sa fourniture scolaire donc normal be raha ohatra mbola misy sous catégorie mbola tsy misy izy zavatra fa ny tena hoe ny catégorie tena efa feno zao ny akanjo ho an'ny ankizy ho an'ny vehivavy ho an'ny lehibe zany dia ny kiraro sy ny informatique any zany hitako hoe tiany olona mihitsy mivarotra ireo zavatra ny gasy any mivarotra dia efa zay ho ny monsieur Cora izy manko nanontany zay satria sady nandefa sary mihitsy izy hoe nanao recherche izy dia tsisy résultat zao miangavy anazy koa ngamany hoe itelecharge an'le mise à jour farany satria misy le version tamin'ny 3 herinandro lasa dia misy zavatra ohatrany hoe paramètre tsy ana fa mise à jour n'ilay application moa zany itenanareo misy isaky ny roa andro vao misy ohatrany hoe remonter ana information avy any amin'ny client dia tonga dia corrigenay foana le izy zany dia efa hitena hoe le version amin'izao tsy mitovy amin'le version mivoaka tamin'ny 3 herinandro lasa mihitsy raha ohatra koa ianao ka mitady ohatra hoe pull marron ohatra ka tsisy pull marron homme dia tsy maintsy miproposé foana le application ke misy pull fa pull hafa mety hoe pull bleu na vert mipoitra tsy ambany tsy misy ohatra hoe produit similaire pull vert zany tena hoe pull vert pull andela izy pull man zafady mahazo ianao mahazo café aller fa tsy ale mandeha izy mandao i monsieur Christian sy Madame Patricia mba meo ny larany taribia fa ny olona miantso anareo foana ny madame vohira misy ny larana taribia anankiroa zany afaka antsoinareo 034 28 041 41 sy ny 034 25 041 41 izy makasitraka anareo hatrany ny vahinymakasitrakanareo izy dia manantena anareo indray manaraka hoe mba nampinampitrotraka kely eto fa fanampinampitraka izy ankoatran'izay ihany koa zareo misy ho anareo izay liana amin'ny fampianarana sary fototra sy hosodoko dia misy mpampianatra efa zadraraha mahay mampianatra ihany koa dia tsy izy fa irave manatsoa erso ao amin'ny skola Ekaranosy Ambohimanarina izy mampianatra ankoatran'izay misy resaka piscine misy langue ihany koa amin'ny vidiny tena hoe marary be satria ny tena nisiny io fampianarana
sokatra io dia natokana ho anareo hoe somary sahirakirana mihitsiny ny mpiandraikitra ao anatin'izay dia i madame Nofy ary ny laharany tarby dia 034 89 042 42 raha misy fantaniana manditika anareo tianareo antanina na hoe fanazavana fanambiny dia afaka manontany miditra MP ihany koa nareo misy taranja mozika ihany koa azafady fadina taranja mozika lomano ny hosodoko na ny sary fototra dia ny langue zaho hitan'ity hoe aoakeny ty averim-pakara ty foana le ohatra ay hoe dikany hoe aoakeny hoe mifo ty zany fa 3 Desambre ty ity resaka fivavahana izy ty izay irahana amin'ny pastera Idi Agapia dia miaraka pastera Ertina vahoany olo koa nitindreo amin'ny Love Chapel dia miaraka amin'ny apôstôly Sama Apoam dia azafady mampitsondro azafady tompo dia miaraka amin'ny apôstôly Christian Fondacci dia ao amin'ny tabernakely Anosy Vavaka misy izy ty amin'ny telo 5 Desambre manomboka amin'ny valo misy fidirana roa amin'ny valo ka hatramin'ny 12 ndray dia amin'ny roa ka hatramin'ny 10 ny vidim-pidirana dia tsisy farakitra ny tantarana ny tatazana ary aza atao latsaky ny 25 000 reo tsy 10 ariary ianao le mikotsipa voalohany any am-piangonana dia ahoana ferakitra misy sahotaka be zany teo tomadinika ny sahotaka be teo tomadinika vehivavy anankiroa samy mitondra tôbila le niady saritaka be mihitsy idety sy fara hono zany ny anaran'izy ireo dia niady rehefa niady hono zareo dia tena naresy fara fa ny olona tamin'izy natao ohatra izy dia ohatra lasa kôdikôdy dia zay natonga le kôdy fara fa resy kosa idety dia zay natonga le dety resy azafady arany zavatra tonandrazako mihitsy le ianao mihaino tsara mihitsy mihaino be za mitsady nandray izy sérieux satria nareo ihany fa mbola tsy tonga tsina le vahiny anakizatra tianareo fa na dia zany anaty finala misy le duo hafakely iny moa le damasy farakely averika fa tena ohatra mba mahafinaritra le izy dia concert voalohany izy ty ao amin'ny plaza Pefloa amin'ny fitorana sasany ariva tsy diso fanomboana izy ty dia ny pièce de réservation dia afaka alainao amin'ny plaza na amin'ny ticketplace.io en ligne io dia ny zoma 3 Desambre io manomboka amin'ny fitorana sasany dia tongava maro efa eo any zareo Larissa dia ahoana raha ny zavatra tianareo tenena anapina tao anatin'izay fanazavana tianareo tenena farany amen alefa madame voahirana Merci, monsieur Thierry. Firina am'le hoe fampiasana an'le application ihany izay satria izay foana ny fanontaniana verimberina aminay avy amin'izay olona vao nanao inscription hoe tena tsy mahazatra anay le izy dia mba hampio zay dia eto zany zay ampisehoanareo mivantana eto amin'ny radio ahoana ohatra hoe fijerevana produit anankiray vao misokatra zany le application dia ohatra eo zao tonga dia mahita hoe nisy olona vao eo mihitsy miposte escarpin Minelli 30 000 ariary taille 37 dia tsindriako zany ny sary iny dia mivoaka le sarin'le escarpin dia jerevako eto ambony eto zany naka sary nataon'le olona betsaka ve le sary nataony ao anatiny afaka jerevako eo amin'le application hoe ohatrany ao na mipaozin'le izy avy aty ambony avy aty amin'ny sisiny mbola tsara ve ny tahan'le cuiran'le izy fa tena Minelli le izy ato tena mipoitra le markan'le izy 37 dia mipoitra daholo koa ny description le article araka le nanoratan'le olona zany hoe Bordeaux le izy talon haut dia ny tahan'le izy zany secondement fa mbola bon état utilisé quelquefois sy dia raha tiako zany io escarpin io dia mijery dia ampidiriko fotsiny ny adresiko am'le izy misoratra eto dia misy ina moa Google localisation amin'ny Google Maps zany ataon'le application aiza ho aiza misy anao
Dia avy eo soratako eo ny méthode de livraison tiako hoe tiako livrena rapide raha afaka pito c'est tiako zany zany tsy mila soratana rehefa avy eo ohatra zany fa manao choix fotsiny ianao izy amin'reto ny méthode tiako Madame Patricia fanontaniana saika teneniko Madame Voahirana le izy ve hoe amin'ny ora fiasana ihany Ny livraison ny ora fiasana ihany fametrahana ilay zavatra ao amidy sy ilay fangatahana fametrahana ilay hovidiana mety na alina ary manao azy satria application fa ny livraison amin'ny fotoana iasana fanamarihana kely misy miteny hoe vokabozaka tsy vokabozaka tsy bozaka fa sentetika fa ity kosa manohana na manokana fotsiny ity tompoko fa dia tsy maintsy teneniko eto ao amin'ny PK 0 raha mipitso dia misy fanangonam-bola ho an'ny anjara dia tsisy tsy akory fa ilay zazakely tena zazakely dia kely mihitsy voan'ny homamiadan'ny ra izy na hoe leucémie zany dia manasa any lolo sy ny tariny izy izay anampy azy miaraka amin'ny feo gasy dia ny tapakila azonareo raisina 034 34 97 724 01 na antsoy aho dao iara entana nampy azy dia mametraka velo mahafinaritra ve nanaraka ny fandaharana mandraparesaka tokolasy tompoko vavy inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb Eric Honora Francis Thibault ny fandarana dia tsy miala mizafy zay mareva iny zay manasa olona alasina hitanana lavilaka misy masa goty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana mahasana ny tontolo mpiainanao Orange vaovao be andraminy Gino IC zay zava-pisotro manana hetaheta vita avy amin'ny dité naturel. Arna, téléchargeable sur Google Play, achetez et vendez comme jamais auparavant. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergie.com.